Aleloia, aleloia, aleloia. Mbola faly miaraba anareo eran-tany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izay menada anio sabata faha 8 ny volana avrila 2025. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, fatatsika tsara ny andro anio.
Fara-pitso dia ataontsika hoe andro Pasika. Ry havana, matoa-tsika mahatratra izao andro izao dia tena hoe andro lehibe indrindra izany. Isika eto moa dia ny sabata isika no mivavaka. Raha tena izy dia ny sabatan'io no Pasika izany. Satria maro izany ny amin'ny fanazavan'ny olona ny amin'ny andro Pasika hoe ny amin'i Jesosy nomboana hoe andro inona izy nomboina, andro inona no tena hoe nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Aleloia. Ry havana, maro be ny amin'ny tsy fifankazahoan'ny olona amin'io daty sy andro io zany. Fa isika zany dia anio tsika dia efa ankalazasantsika an'Andriamanitra, an' Jesosy. Sika zava-dehibe amintsika dia Jesosy ilay nomboana teo ambony hazofijaliana ary nitsangana tamin'ny maty noho ny fahotantsika. Ry havana, hivavaka aloha isika hideran'Andriamanitra, ankalaza azy satria ny famindram-pony mbola ahafahantsika mivavaka toy izao. Oka ianao hanatra ny vavakanao amin'ny toerana izay misy anao, vavaka isika tompoko. Jesosy Tompo misaotra mankasitraka anao satria Jesosy mbola fitiavanao tokoa no mbola ahafahanay mivory toy izao. Na aiza n'aiza Jesosy no misy anay eran-tany dia afaka izay miantso anao Jesosy. Eny Tompo, Andriamanitry ny akaiky ianao ary Andriamanitry ny alavitra ihany koa. Jesosy tsy an'olo tokana ianao Jesosy, fa ny olona rehetra ianao Jesosy izay mitady ianao, izay manantona anao mba tena ho vonjena Jesosy. Dia raisinao Jesosy satria Tompo, ny ranao teo ambony hazofijaliana Jesosy no natolotrao hanavotanao anay. Ka mangataka aminao Tompo, oka ianao hanatrika izao fotoana izao. Oka ianao hanatrika zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy, oka ianao hijery anay, oka ianao fanahy masina no hitantana izao fotoana izao, fiandohana ka hatramin'ny fiafarana. Avaozy izahay, avaozy mba tena ho Pasika tokoa amin'ny fiainanay, isanandro miaraka aminao. Fa tsy miandry any Jesosy hoe andro indray-pandeha isan-taona, fa mba tena ho isanandro Jesosy no hatsapanay fa mato anay ianao ary efa vita ny fanavotana, fa izay no mila miverina aminao. Ka misandrata Jesosy tario izahay, amboary izay. Ka oka ny voninahitrao no isandratra eto, oka izay menada afeninao eo ambany tana maherinao, fa oka ianao no hitan'ny olona, oka ny teninao Jesosy no hikasika anay tsiraray avy eto. Ka misaotra raha eo. Aleluia. Amen. Amen. Rehefa malala amin'ny Tompo, ny teny zany izay hibebahantsika. Dia rehefa avy mibebaka isika, mandohalika mibebaka isika ny anten'Andriamanitra, dia mangataka ny fanahy masina dia izokerika no mitondra ny teny fampaherezana zany anio ary mety ihany koa tena hoe bebaka anao na koa zany ampaherenao ihany koa, ampiovanao tanteraka izany. Fa ny teny zany ny amin'ny ampibebahan'ny Tompo antsika anio dia eo amin'ny bokin'ny Matio. Dia misy verset hafa ihany koa raisitsika zany fa tsy ho vakintsika manontolo zany ilay izy. Matio 7:20, 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Matio 7:20, 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Io teny io zany io tantara io zany dia manambara tamin'ny nanameloana an Jesosy ho faty zany. Dia le teny le amin'ny Pilato ihany, io ihany zany no raisiko satria io no tiany fanahy masina ampitandremana antsika zany mba tena hoe atsapantsika hoe inona moa no tiany fanahy masina ambara zany dia hibebahantsika zany après. Matthieu 27:24-26. Dia ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa hitan'i Pilato fa tsy nisy hevitra fa voamaika ny tombo ihany ny tabataba, dia naka rano izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka, sady niteny hoe, tsy manan-tsiny amin'ny ran'ity lehilahy ity aho, fa rarahanareo. Ary hoy ny olona rehetra hoe, aoka ny rany ho aminay sy ny zanakay. Dia nanafaka any Barabasy ho an'ny olona izy. Fa Jesosy kosa dia nasainy nokaravasiana ary natolony mba homboina amin'ny hazo fijaliana. Amen. Ry havana, eto ny ten'Andriamanitra dia manambara zany tamin'ny fotoana i Pilato nialany mihitsy zany ny amin'ny fanameloana an Jesosy. Satria zany ny olona dia tena hoe vonona ny hamono an Jesosy. Vonona ny olona tena hoe hamono any Tompo. Dia jerevy ny tenin'ny Pilato
hoy Pilato eto hoe rehefa hitan'ny Pilato fa tsy nisy hevitra fa voamaika ny tombo ihany ny tabataba dia naka rano izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka sady niteny hoe tsy manatsiny amin'ny rany ity lehilahy ity aho fa rarahanareo. Hatreo zany tena niteny izany hoe tsy manatsiny amin'ny rahan'i Jesosy izany, amin'ny rahan'i Jesosy fa hozy izy hoe fa rarahanareo. Ry havana, isika ve sao de manatsiny amin'ny rahan'i Jesosy? Sao de manatsiny isika amin'ny rahan'i Jesosy? Satria ny antony dia izao, raha mbola tsy vita fihavana antsika amin'ny Tompo, na koa isika tsy maka toa an' Jesosy, dia azo tsiny isika rehefa tonga any hatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Satria mantsy ny olona mieritreritra hoe tsika olombelona zany mieritreritra hoe vita ny famonjena de tonga indray ny Pasika indray mandesa-taona de manao fety be dia nefany tsy araka ilay tenin'Andriamanitra ny atao. Eto dia ny rany Jesosy, ny tena ny Tompo no tokony ho tsapantsika rehefa tonga ny andro Pasika, ny fanavotany antsika. Fa lasa fahazaran'ny olona izany ny amin'ny hoe fety ny Pasika de indraindray lasa fety hafa ilay izy, lasa fetin'izao tontolo izao ilay izy. Maika mihitsy andeha ho any am-piangonana hivavaka marina ve sa ampijery lamaody, mila mitandrina tompoko, sa hijery akanjo vaovao, sa hifampijerijery hoe ao ve raha anina rapitso, satria be dia be mantsika vavaka ny Alahady any Madagasikara. Matoa tonga ny ten'Andriamanitra amintsika gasy dia antsika gasy zany ny teny. Raha maheno eto ianao ka hoe vavaka fiangonana Alahady ianao dia aoka ianao hitandrina mafy dia mafy satria tonga dia miampita aminao ny teny. Raha andeha hivavaka ianao rapitso, inona no andehananao any am-piangonana rapitso? Tena ho an'i Jesosy marina ve? Tena ho an'ny rany Jesosy ny amin'ny fanavotany antsika ve? Sa hoe fomba na fahazarana dia mandeha mivavaka, dia ao manao fety any am-piangonana na sakafo na inona io, na koa re mandray fanasany tompo nefa tsy tsapanao hoe ahoana moa le mandray fanasany tompo. De eto jerevy tsara ny tenin'ireo olona, tena hoe lasa manaranaka zany ilay ozona mantsy izy io, ozona izy io, manaranaka ny zavatra ratsy zany. De hoy zany ny tenin'ny olona noho ny efa nanasa tanana zany Pilato niala teo anatrehan'ny rany Jesosy izy zany mba tsy hanatsiny. De jerevy tsara ny tenin'olona, hoy zareo ny 10:20 hoe ary io ny olona rehetra, ary io ny olona rehetra hoe aoka ny rany ho aminay sy ny zanakay. Amen. Tena zava-doza tompoko, tena zava-doza. Aoka ny rano hoy izy ireo ho aminay sy ny zanakay. Tena hoe le ozona zany miampita mihitsy amin'ilay zanaka. Indraindray tsika mila mitandrina amin'ny zavatra voaka vavantsika, mila mitandrina mafy de mafy isika. Efa betsaka ny témoignage ihany ary eo misy hatramin'ny fanompoan-tsampy izay nisy tamin'ny fianakavianay dia eo zavatra tsy fantatra. Fa noho ny efa tena hoe nampiseho anahy ny Tompo de tena hoe niala tamin'izany rehetra zany mihitsy satria tsy nafantatra. Afaka mijery nareo ny vidéo any aloha rehetra any maro izy any momba ny fanompoan-tsampy. De tena hoe démonstration en Satana mihitsy tato an-tranoko tato. De tena tsy nafantatra. Ny ankizy matory amin'ny alina mahita fanahy mivoaka mihitsy. Ka zay le hoe le ozona tena hoe lasa manaranaka le ozona. Raha tsy ianao manapa-kazo zao tena hoe tsisy ninona tsony. Satria ny antony efa tapaka ny ozona, efa niverina tamin'i Jesosy dia tsisy tsony devoly mahasaho anakotaba. Zay le izy. Tena mila mitandrina be zany tsika ny amin'ny vavantsika ary kosa ny amin'ny rany Jesosy ny amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra satria Jesosy izay nijaly io no ny fahotantsika. Dia ho avy izy tsara, zay ny bebahantsika, hitsara antsika ny Andriamanitra.
hitsarantsika ho afo mandevina ne izy io hoe afo mandevina izy io, tsy mivazivazy Jesosy. Andriamanitra koa tsy mivazivazy amintsika. Araka ny ten'Andriamanitra hoe ho avy izy hitondra sabatra fa tsy fiadanana. Sabatra, sabatra. Sabatra nentin'ny tompo ety amin'ity tany ity fa tsy fiadanana. Ka tokony tsika tena hoe atahotra mafy an'Andriamanitra. Amin'ny ara-panahintsika zany ny amin'izay fomba fandehanantsika anatrehan'Andriamanitra. Dia eto zany ireo olona nasany teny hoe aoka ny rany ho aminay sy ny zanakay. Io rany Jesosy io dia io no anadinany antsika rehefa tonga anatrehany isika. Io rano latsaka io satria io rano latsaka io rano io no nanavotany antsika. Satria tsy maintsy misy raha latsaka zay vao misy famelan-keloka. Fa raha ohatra tsy latsaka ny raha Jesosy dia tsy afaka ny elokantsika fa tsy maintsy ka manatona anazy mangataka fonana aminy. Satria ny olona mbola misy mamono biby hoe atao fanatitra, ry havana zava-doza fanompotsapy izany. Be dia be ny vidéo any efa manambara ny amin'ny fomba fanompotsapy dia hoe hibebahana mihitsy zany ireny. Fa eto zao dia tena hoe raha sarobidy. Zay nahatonga ny Pilato, matahotra ny Pilato hoe afaka vakianao mihitsy momba ny amin'ny tantaran'ny tompo io ny amin'izy ny eto anatrehany Pilato. Tena hoe na ny vadiny Pilato ary dia nampitandrina ny Pilato vadiny. Nampitandrina satria nanofy ilay ramatoa. Oka ianao hamaky ny tenin'Andriamanitra dia fantatrao tsara ny tantara. Satria ny tompo tsy vazivazy amintsika. Tsy vazivazy antsika izy. Hitanao amin'ny 9:20 momba ny amin'ny vadiny Pilato vakiako kely miarany saosy tompo raisiko amin'ny 9:20. Hoe teny tompo vakiako amin'ny anarany. Fantany mantsy fa fialonana no nanoloran'ireo azy. Ary rehefa nipetraka teo amin'ny fitsarana izy dia nandefa iraka ankeo aminy ny vadiny ilaza aminy hoe aza manao na inona amin'izany lehilahy marina izany fa nampahory ahy azafady fa nampahory be ahy androany ny nanofisako azy. Amen. Hitanareo zany nanofy an Jesosy io ramatoa io, nanofy an Jesosy. Zay nahatonga ny Pilato niala izy satria ny antony tsapany zany fa raha marina io, tsapany fa raha marina ny rahan Jesosy. Ry havana zava-doza ny manjoantsika raha tena hoe misangisangytsika ny amin'ny Pasika. Ny tompona ampahafantatra fa ny Pasika ihany no fetiny. Io ihany no fetiny fa tsisy fety hafa. Noely tsy fety, farantaona tsy fety. Fa io ihany no fetin' Jesosy io. Anantonantsika azy, hiderantsika azy, ankalazantsika azy, ifaliantsika. Ifaliantsika satria afaka isika, raha tena afaka marina ianao. Dia io zany no tenin'ny Pilato zany. Dia izay koa no tenen'ny olona koa zany teo ambany teo hoe aoka ny rany ho aminay sy ny zanakay. Hivavaka antsika rehefa hoe hibebaka. Raha ohatra ka hoe ny zavatra navoaka ny vavanao ho an'ny taranakao na ho zanakanao dia alao anatrehan Jesosy mibebato, mibeba fa tsy ho afaka ny zanakanao na ianao koa tsy ho afaka. 2:20 dia nanavaka ny Barabasy ho an'ny olona izy, fa Jesosy kosa dia nasainy no karavasiana ary natolony mba homboina amin'ny hazo-pijaliana. Amen. Zay le izy. Tsy maintsy tanteraka ny amin'ny Jesosy izany, ny amin'iny nanavotany antsika. Tadidio tsara fa raha nanaraka ianao tamin'ny en direct tamin'ny lakamisy teo dia momba ny amin'ilay hoe voalazanao. Jesosy ilay tsy miteny be, tsy niteny be ny tompo. Ny teny fotsiny izy voalazanao fa noho ny aveo izy ary zafady dia ny teny izy amin'ny 4:20 hoe fa tsy ny teny zany tamin'ny 4:20 hoe fa tsy namaly azy izy na dia indraimbava aza ka gaga tokoa ny gouvernoura. Ny tompo zany teto tamin'io dia tsy niteny firy. Ny teny fotsiny Jesosy hoe voalazanao. Dia ny aveo izy dia tsy niteny zany ny tompo aveo na dia indraimbava aza. Nefany ho avy ny fotoana hijoroantsika ao anatrehan'ny tompo dia ho zava-doza ho antsika raha ohatra ka tsy mankatoa azy isika. Raha ohatra ka nanazimbazimba ity rahan Jesosy ity isika eo amin'ny tenin'Andriamanitra io. Ho avy ny fitsaranantsika, hitantsika izany ten'Andriamanitra zany ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy
ho avy ny fitsarana antsika. Hitsara anie ny tompo e, hitsara izy a, hitsara ny tompo. Apokalipsy toko faharoapolo a, 9:1-10 ka hatramin'ny 5:5. Eo no zavatra anjoan'izay olona tsy nankatoa azy, izay tsy nanaja ny rany Jesosy. Tsy nanaja ny rany Jesosy de zavatra anjoan'ny olona dia ho hitantsika tsara satria tsy maintsy ho tsaraina avokoa tsika tsiraray avy, hibebaka antsika rehefa avy eo. Ho tsaraina avokoa ny tsiraray avy. Apokalipsy 20:11-15 vakiantsika. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Ary hitako fa indro ny seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra dia nandositra azy ka tsy nisy toerana ho azy intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nijoro teo anoloan'ny seza fiandrianana. Nisy boky maromaro novelarina, ary nisy boky iray hafa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky, araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny. Ary ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia namoaka ny maty tao aminy. Ary samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia natsipy tany amin'ny fariafo. Izany no fahafatesana faharoa dia ny fariafo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Amen. Zay le izy. Ry havana ho avy ny fitsarana. Ho avy ny fitsarana. Misy boky hosokafana. Rehefa hisokatra boky eo amin'ny fitsarana antsika dia zavatra iseho dia raha tsy hita ao ny anarantsika dia atsipy any fariafo. Atsipy any fariafo. Ny olona tsy afaka misy mieritreritra rehefa maty dia maty. Ry havana eto manambara ten'Andriamanitra fa ny faty anie ka avoaka. Jereo ten'Andriamanitra eto a. Ny faty dia avoaka ny anaty ranomasina zany. Ranomasina dia namoaka ny faty tao anatiny. Ary koa zany ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia namoaka ny maty tao aminy. Ary samy notsaraina araka ny asany izy. Amen. Ry havana ho tsaraina isika. Ho tsaraina araka ny asantsika, isika tsiraray avy. Ary ny tompo izy no hanome ny valisoa. Efa hitantsika ny ten'Andriamanitra iny matetika eto a, Apokalipsy 22:12. Vaky toy izao manatsoa tompo hoe indro avy aingana aho ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko mba amaliako ny olona rehetra araka ny asany avy. Izao no any Alpha Omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarany. Tanareo zany? Izy no voalohany sady farany. Izy no ame valisoa. Ahazo ve tsika sa tsy ahazo? Sao de vazivazy amin'ny tompo isika. Sao de tsy manaja ny tompo isika. Ao amin'ny Galatiana dia manambara hoe Andriamanitra tsy azontsika vazivaziana, fa zay afafontsika no jinjaintsika. Raha mijinja nofontsika dia andao vakitsika ihany io a, Galatiana 5:5. Andao vakitsika ihany io a. Ijinja zany isika zay afafontsika dia hibebaka antsika rehefa avy eo. Galatiana 5:5 ho raisitsika. Azafady 5:6. Galatiana 5:6-7 sy 8. Hoy ny teny avakiko amin'ny anaran'ny Tompo hoe, hoy ny teny ovakiko amin'ny anaran'ny Tompo hoe, aza mety ho fitaina ianareo. Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafon'ny olona no ujinjainy. Izay mamafy ho an'ny nofiny dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Amen. Tanareo zany? Hijinja isika. Raha ohatra ka mamafy ho an'ny nofitsika dia hijinja fahasimbana ho an'ny nofo zany. Fa raha kosa amin'ny fanahy dia fiainana mandrakizay. Okay ianao ny hamaky ny amin'ny momba ny amin'ny nofo. Eo amin'ny 5:9-10 ka hatramin'ny 1:20 momba ny amin'ny nofo. Raha vao momba ny amin'ny nofo zany no iainantsika ety ambony tany dia miomana zay fa any amin'ny hafobe zany hafaranao. Raha momba ny amin'ny nofo
no mibana anatin'ny sainao sy ny fananao de ho afy be zany miandry anao. Fa raha ny ara-panahy ao amin'ny tompo dia azo fiaina mandrakizay ianao. Ry havana oka mihitsy ny fijejojejoana, oka mihitsy ny fanompo-tsapy, oka ny lainga, oka zavatra rehetra fa afy be no miandry. Vakio Galatiana 5:10-20 ka hatramin'ny 4:9. Ibebaka isika tompo, tondran-tenantsika natrehan'i Jesosy. Ampahafantarao an'i Jesosy ny eloka nataonao. Za koa toy izany satria fantany io. Fantany na de tsy teny ara isika fa mila tsika miteny satria ny antony Jesosy nanolotra ny ainy teo ambony hazofijaliana. De isika be de hoe fantatrao Jesosy ny fahotako fa tsy teny aho. Tsy ho afaka mihitsy isika. Tsy maintsika manambara ny tsy famendrentsika natrehan'i Jesosy. Ry havana, rehefa ohatra ka avy mitory-teny mpanompon'Andriamanitra eto dia ampibebaka anao izy nandray Jesosy tompo sy mpamonjy fiainanao ianao satria mbola misy ny fotoana. Mbola misy ny fotoana dia mbola velona isika. Ibebaka isika mba tsy ho tahaka an'ireo olona lasa mihitsy ny ozona ny fiainany noho ny amin'ny teniteny foana. Fa i Pilato nanasa tanana izy noho ny rahan'i Jesosy. Nanasa tanana satria ny antony fantany tsara fa raha marina izany. Ibebaka isika tompoka andohaly ka isika dia ariana izay tsika androaka devoly. Tsy maintsy roahana ny devoly. Rehefa mandroaka devoly ianao dia ataonao ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta zany. Dia roanao dia atsipinao, atsipy any amin'ny tany foana any amin'ny elo anaran'i Jesosy. Fa tsy hoe koa hoe roahana satria mantsy misy olona manao an'izany mandroaka devoly de roahana le izy de tsy miteny izy hoe miverana amin'ny tany foana. De rehefa roanao le devoly de mihodinkodina eo eny izy satria fanahy io. Mihodinkodina eo izy. Ka raha vao ohatra ka hoe amin'ny fotoana tonga de matezitra kely anao tonga de miverana anatinao izy de mitondra namana hafa indray. Fa rehefa mandroaka azy de veranao any tany foana izy na alefanao any amin'ny elo satria any ny toerany any. Any toerany any. Ary tena mila hoe manana herin'ny fanahy ianao mandroaka devoly. Tsy amitahotra satria fantany raha matahotra ianao. Fantany ny tahotra de devoly koa ny tahotra. De vao miza miditra zany ny namany raha matahotra ianao. Fa aza matahotra mihitsy satria tokony anana hery, mahery tsika ny herin'ny fanahy anatintsika. Afaka ianao mihaino anay, henonao ny feo anay de arahanao satria fampianarana ihany koa zany. Afaka mihaino ianao de arahanao izay teneninay. De mahereza tompoko. Andao tsika andohaly ka ibebaka natrehan'i Jesosy izy ilay mpanjaka ny mpanjaka. Andohaly ka isika tompoko. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy mandoaliko anaty seza fiandriananao. Mangataka fifonana aminao tompo satria tsy mendrika izay. Mpanota ratsy izay Jesosy. Tompo malala toy ireo olona Jesosy izay teniteny foana tamin'ny fotoana Jesosy ilay anombohana anao. Jesosy malala mamindra fo aminay satria impiry izay Jesosy no tsy nankatoanao tamin'ny fiainanay. Impiry izay tompo nieritreritra momba ny nofinay fotsiny ihany. Nefa ianao Jesosy ilay Andriamanitra lehibe indrindra. Ianao tompo no avy tsara anay Jesosy io. Mamindra fo aminay Jesosy. Mamelany elokay Jesosy io. Oka ny ranao masina tompo anadio anay tsiraray avy. Ny ranao sarobidy Jesosy io. No afaka anay Jesosy amin'ny fatotra rehetra. Ka mifona Jesosy io. Mamelany elokay. Oka ianao Jesosy hiaino zanako tsiraray avy zay mibebaka Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Eno tompo ny fibebanay tsiraray avy. Tompo, aoka ho tonga any aminao any an-danitra ny fibebanay Jesosy. Mangataka aminao Jesosy io. Oko tafakatra tompoko eo atongotra ao Jesosy. Tompo malala tianay ianao. Tianay ianao Jesosy io satria ianao no mpamonjy tonga lafatra. Ianao le masina tsy mahery Jesosy ary tsisy toanao. Jesosy io, andro fahatserovana Jesosy zao fotoana izao. Andro nanombohana anao. Eny Jesosy io, nijaly ianao noho ny fahotanay. Nijaly ianao tompo satria Jesosy nanaiky ianao. Nitondra ny elokay tsiraray avy. Ny elokay zanak'olombelona Jesosy io. Zay dia ratsy tokoa. Nefa ny tompo ianao nizaka ny mafy indrindra. Tsy nanday ianao Jesosy. Tsy nanday ianao Jesosy fa nekenao izany. Nekenao tompo mba ho voavonjy izay. Ka mangataka ny famindraponao. Mangataka ny famelanao Jesosy io. Mamindra fo aminay ianao Jesosy io.
Amboary izay tompo, mba hanana fo tahaka ny fon'i Pilato izay niteny hoe manasa ny tanako aho, satria ny ranao Jesosy dia raha masina Jesosy. Raha masina ny ranao Jesosy eo. Tsy te ho voakondane izy Jesosy raha niteny izany. Tompo, niala izy tompo satria tahotra anao izany. Okizay mba tahotra anao Jesosy fa tsy atahotr'olona. Okizay tompo atahotra anao fa tsy atahotr'olombelona Jesosy io. Olombelona Jesosy dia mbola ho tsaraina toana ihany. Mbola ho tsaraina tompo-toana ihany olombelona Jesosy io. Ka mamindra fo aminay tsiraray avy ianao. Mamelany helokay Jesosy io. Diovy Jesosy zay amin'ny ranao soa. Jesosy io. Mamindra fo aminay ianao. Jesosy malala o. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny ranao latsaka noho ny fahotanay. Misaotra Jesosy satria fitiavan-dehibe natolotra ao anay Jesosy io. Misaotra tompo. Tsy hainay tompo ny hamaly izany. Tsy hainay zanak'olombelona tompo ny hamaly izany Jesosy io. Fa indreto izay mangataka ny famindram-ponao. Jesosy io. Mamindra fo aminay. Diovy ny masonay Jesosy io. Diovy ny masonay ny amin'ny fijerinay tsy mendrika rehetra. Diovy ny masonay tompo ny amin'ny fieritrerehanay Jesosy Tompo malala o. Ampianary izay tompo malala o mba hadio. Mba hadio tanteraka eo anatrehanao Jesosy. Na ny fijerinay tompo mba ho toy ny fijerinao Jesosy Tompo malala o. Eo koa tompony amin'ny sofinay izy renesinay. Sasao ny sofinay amin'ny ranao Jesosy mba hadio. Mba hadio tompo. Hiala fenona zavatra tsy mendrika rehetra Jesosy io. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny sofinay. Jesosy io ny vavanay koa Jesosy Eny tompo satria Jesosy ny tenanay manontolo. Dia raha ohatra manderaka ny nofy izay tompo dia very mandrakizay. Ka sasao Jesosy ny vavanay. Mba tsy bedibedy teniteny foana Jesosy io. Fa mba ho toanao Jesosy tsy ho be teny Jesosy io. Fa hitoanao Jesosy io. Mba ho mendrika eo anatrehanao. Satria tompo, ny teninay ihany tompo no hanamarinana anay. Na koa Jesosy hanamelohana anay Jesosy io. Mangataka aminao Jesosy io. Mangataka ny famindram-ponao. Sasao amin'ny ranao soa zay Jesosy malala o. Tompo malala tianay ianao. Maminay ianao Jesosy io. Mangataka ny famindram-ponao. Mangataka ny famindram-ponao Jesosy io. Satria tsisy toanao. Tsisy toanao Jesosy io. Enoy tompo ny fibebazanakao tsiraray averan-tany. Za Jesosy tsy mahita an'izy ireo. Tsy hitako Jesosy izy ireo. Fa ianao no mahita an'izy ireny eran-tany Jesosy io. Aiza n'aiza tompo, misy gasy na metisy Jesosy io. Manaraka ny fivavahana eto Jesosy. Ianao no malala ny fony tsiraray avy. Ianao no malala tompo ny tsiraray avy tompo ka amboary Jesosy io. Oka Jesosy mba tsy very maina foana ny fotoana tompo anarany ianao eto amin'ny YouTube eto. Oka tompo ianao tena iseho amin'ny voninahitra Jesosy io. Mamela azy ianao Jesosy io. Amboary izy tompo, amboary izy Jesosy io. Mba ho tonga zanakao mba ho mendrika eo anatrehanao Jesosy io. Tompo malala o. Oka ianao tompo, anadio koa ny fonay tsiraray avy. Mba hadio am-po izay. Satria tompo, ny madio am-po ihany no mahita anao. Ny madio am-po ihany no mahita anao Jesosy io. Diovy ny fonay Jesosy mba hanapitiavana izay. Hanapitiavana toy ny fitiavanao Jesosy io. Satria anao Jesosy ilay agape. Ianao ilay Andriamanitra fitiavana Jesosy io. Ampianary izay haity ny olona rehetra Jesosy io. Mba tsy hanampahavalo Jesosy io. Amboary izay Jesosy io. Amboary izay tompo mba hanaraka mandrakariva ny dianao. Anao izay sitrakao Jesosy io. Tompo malala o. Mangataka aminao Jesosy io. Diovy amin'ny ranao koa tompo ny tananay. Ny tongotray Jesosy io. Diovy amin'ny ranao izay. Diovy amin'ny ranao Jesosy io. Diovy amin'ny ranao Jesosy io. Tompo sotronay koa Jesosy ny ranao. Ny ranao tompo na afaka mandoro Jesosy io. Tsy anao rehetra anatin'ny taovanay. Tompo malala o. Loharano karetina rehetra Jesosy dia dorana amin'ny ranao Jesosy. Dorana amin'ny ranao Jesosy io. Diovy amin'ny ranao zay Jesosy malala o. E ranao sarobidy Jesosy tsy petina. Eny Jesosy io. Le ranao zanak'ondry Jesosy io. Ianao le zanak'ondry tsisy kilema Jesosy io. Tokana tsy misy toanao. Diovy amin'ny ranao zay Jesosy io. Eny Jesosy io. Mihoatra lavitra Jesosy ny rana biby. Mihoatra lavitra Jesosy ny rana biby zay tolotry ny olona Jesosy io. Tompo malala o. Ianao le Andriamanitra masina sy mahery. Na ny ranay olombelona tsiraray avy Jesosy atambatra tsy mitovy amin'ny anao Jesosy io. Fa ianao dia tokana masina lehibe indrindra Jesosy malala o. Tompo na ny ranay tompo ara-latsaka Jesosy dia tsy mendrika Jesosy io. Fa ny anao Jesosy ambony dia ambony indrindra Jesosy io. Tompo malala o. Ho an'izay mahatsapa Jesosy anio, ho an'olona mpanompo sampy Jesosy io, izay manao fanatitra Jesosy izay mamono biby dia mandatatra biby Jesosy ka tsapany anio tompo malala fa tsy mety izany Jesosy io. Satria tsy ny raha biby mahavoavonjy dia okanao tompo hamindra fo amin'ny Jesosy raha mibebaka aminao izy. Ka tsy anao izany intsony izy Jesosy.
Mamindra fo aminy ianao Jesosy, mamela ny helony Jesosy io. Mamela ny helony Tompo satria ny ranao Tompo de raha sarobidy. Tsy azo oharina na amin'iza na amin'iza Tompo malaza satria masina lehibe indrindra ianao. Tompo malala o. Mamindra fo aminay Jesosy io satria ela izay Tompo no nivazivazy teo anatrehanao. Nivazivazy Jesosy io ary tsy natsapa Tompo ny fahalehibiazanao. Ka mifona Jesosy io. Mifona Tompo, amboary izay. Mamela anay ny amin'ny tsy fahatakarana ny amin'ny tsy fahalalànay. Eo ihany koa Tompo ny fahalalànay nefa nanaonao foana izay. Mifona Jesosy io. Mifona Jesosy io, sotroinay ny ranao. Diovy Jesosy ny taovanay manontolo. Oka ny ranao ikolo anatin'ny taovanay Jesosy io. Oka ny ranao ikolo anatin'ny taovanay Jesosy io. Ny ranao sarobidy. Jesosy mankasitraka feno Jesosy io ny amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao. Mankasitraka Tompo. Mibebaka ao Tompo zanakao tsirairay averan-tany Jesosy io. Tompo ny ankonanay koa Tompo de mibebaka ao an'izy ireo Jesosy malala o. Mamela Jesosy ny tsirairay avy. Amboary Jesosy ny tsirairay avy Jesosy io. Oka ianao Tompo hikasika Jesosy io. Ho an'izay koa Tompo tsy mahafantatra anao nefa Jesosy io mitady anao Jesosy am'izao ora sy fotoana izao. Kasio Jesosy avaozy Jesosy io ampalalao anao Tompo satria Jesosy mihay ratsy zao fiainana izao. Tompo, oka ianao Tompo anadio anay tsirairay avy amin'ny ranao sarobidy Jesosy io. Ampahiratsy Jesosy ny masom-panahy tsirairay avy Tompo. Ka misaotra anao Jesosy io. Ianao Jesosy efa niteny ianao fa raha ny devoly de andositranareo izy. Tompo malala o, hitsangany izay Tompo ka maka ny hery sy fahefana. Oka ianao omenao anay Jesosy ny hery sy fahefana Jesosy ka hitsanga zay Tompo andravany ny asan'ny fahavalo rehetra. Ka minaranao Jesosy efa Nazareta no hitsangananay. Androany ny asa maty Satana rehetra. Dia roany zany marana Jesosy efa Nazareta miala ny asa maty Satana. Torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Miala reo venandavaky ny elo marana Jesosy efa Nazareta. Miala devoly Jezebela. Potehina amin'ny rano Jesosy. Potehina amin'ny rano Jesosy. Potehina amin'ny zavaky ny elo placenareo tsy manan-kerany ianareo tsy manam-pahefana. Atao tokantranonay. Miala amin'ny asan'Andriamanitra. Torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Miala koa nareo devoly zazavavin-drano didina amin'ny rano Jesosy. Potehina amin'ny rano Jesosy. Potehina amin'ny rano Jesosy. Miala devoly zazavavin-drano. Potehina amin'ny rano Jesosy. Miala reo tokantranonay. Miala reo amin'ny tenanay. Potehina amin'ny rano Jesosy. Ny fandrika rehetra de torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny Jesosy alefa ny afolanitra mandravarava ny asa fahavalo. Torana amin'ny rano Jesosy devoly dragona. Potehina amin'ny rano Jesosy. Potehina amin'ny rano Jesosy tapatapahana amin'ny sabatry ny Tompo. Tapatapahana amin'ny sabatry ny Tompo veran-davaky ny elo devoly dragona. Potehina amin'ny rano Jesosy. Potehina amin'ny rano Jesosy. Davaky ny elo ny placereo. Miala reo tsy ambinina reo. Miala reo devota de anakina ny asan'Andriamanitra. Potehina amin'ny rano Jesosy. Potehina amin'ny rano Jesosy davaky ny elo ny placenareo. Eto atanareo Satana. Anareo miala devoly Beelzeboba. Torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy davaky ny elo ny placenareo. Any ny placereo miala devoly Lucifera. Torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Davaky ny elo ny placereo tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay fa potehina amin'ny rano Jesosy. Potehina amin'ny rano Jesosy. Efa resy nareo. Potehina amin'ny rano Jesosy. Miala nareo. Fanampamitaka rehetra de torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy davaky ny elo ny placenareo. Tsy ambinina nareo na rano Jesosy efa Nazareta. Miala nareo miala devoly ny mpamosavy ny tafiko ny mpamosavy de torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Lokena amin'ny rano Jesosy. Lokena amin'ny rano Jesosy davaky ny elo ny placenareo. Miala devoly ny ozona rehetra. Miala devoly ny ozona rehetra. Miala nareo potehako amin'ny rano Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny ankohonako. Miala nareo potehina amin'ny rano Jesosy. Miala devoly ny ozona. Potehina amin'ny rano Jesosy. Rafana amin'ny rano Jesosy. Rafana amin'ny rano Jesosy. Potehiko amin'ny rano Jesosy. Miala amin'ny veran-davaky ny elo nareo Satana. Potehina amin'ny rano Jesosy. Miala amin'ny ankohonako. Miala amin'ny tenako. Torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Miala devoly ny ozona tsy manan-kery nareo. Efa resy nareo. Miala devoly menarana ela. Potehina amin'ny rano Jesosy. Potehina amin'ny rano Jesosy. Potehina amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny afolanitra. Torana amin'ny afolanitra. Torana amin'ny afolanitra. Davaky ny elo ny placenareo. Efa resy nareo. Miala devoly rehetra mandringana. Potehina amin'ny rano Jesosy. Potehina amin'ny Jesosy tsy makasikasika ny ankohonako. Tsy makasikasika ny tenako. Potehina amin'ny rano Jesosy. Potehina amin'ny rano Jesosy davaky ny elo ny placenareo. Miala devoly mandrava ny asan'Andriamanitra. Potehina amin'ny rano Jesosy. Potehina amin'ny rano Jesosy. Potehina amin'ny rano Jesosy davaky ny elo ny placenareo. Eto nareo ahitany foana amin'ny placenareo. Miala reo. Miala devoly fitenena ratsy rehetra. Torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Miala reo davaky elo placenareo. Miala ny devoly janga rehetra. Potehina amin'ny rano Jesosy. Potehina amin'ny rano Jesosy. Potehina amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Davaky ny elo placenareo. Tsy manan-kery tsy mahafana aminay fa resy nareo. Miala nareo. Miala devoly araka fahafatesana. Torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy. Davaky ny elo placenareo. Miala devoly ny accident. Torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy.
torona aminareo Jesosy. Mialinareo efa-resinareo tsy manan-kely tsy mampananay, mialinareo tsy manan-kely aminareo efa-resy torona amin'ra Jesosy. Mialinareo ny programatra ataon'ny Satana ambadibadika any. Tsisy ambinina aminay izany fa ravana amin'ra Jesosy, ravana amin'ra Jesosy, ravana amin'ra Jesosy, potehina amin'ra Jesosy, potehina amin'ra Jesosy, torona amin'ra Jesosy, torona Jesosy. Ny programatra ataon'ny Lucifera hatrany ambadibaka any dia potehina amin'ra Jesosy, potehina amin'ra Jesosy, potehina amin'ra Jesosy, torona amin'ra Jesosy, torona amin'ra Jesosy, torona amin'ra Jesosy. Feu, feu, feu mandravarava, mialinareo torona amin'ra Jesosy, miala ny devoly Leviatana, torona amin'ra Jesosy, torona amin'ra Jesosy, potehina amin'ra Jesosy, potehina amin'ra Jesosy, miala amin'ny ankonako tsy manan-kely tsy mahafanana anao, potehina amin'ra Jesosy, potehina amin'ra Jesosy, torona amin'ra Jesosy, torona amin'ra Jesosy, torona amin'ra Jesosy, mialareo torona amin'ny afo-lanitra, torona amin'ny afo-lanitra tsy manan-kely tsy mahafanana, efa resinareo torona amin'ra Jesosy, ny elon'ny ratsy setrany amin'ny raha ho aneny dia torona amin'ra Jesosy, mialinareo potehina amin'ra Jesosy, mialinareo torona amin'ra Jesosy, davaky ny elon'ny placereo Satana, davaky ny elon'ny placereo Satana tsy manan-kely aminareo tsy manam-pahafanana, efa resinareo amin'ra Jesosy avy Nazareta. Saotranao Jesosy raha kofy amin'ny ranao Jesosy maranao. Okanao handrakotra ny ranao Jesosy amin'ny asanao, amin'ny tenanay, amin'ny ankonanay. Raha kofy amin'ny ranao Jesosy. Okan'ny ranao Jesosy handrakotra anay tsiraray avy. Zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Okanao handrakotra anay amin'ny ranao. Raha kofy amin'ny ranao Jesosy. Ny momba any amantolo, ny tenanay, ny ankonanay, ny fanananay Jesosy, ny asanao Jesosy. Raha kofy amin'ny ranao, raha kofy amin'ny ranao Jesosy. Milanao izahay. Milanao zay Jesosy ny ranao le teo ambony hazo fijaliana tompo malala oka ianao androtraka izany amin'ny tenanay. Raha kofy Jesosy amin'ny ranao madio, amin'ny ranao soa Jesosy, mangataka ny ranao, mangataka ny ranao, ka misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy. Aleluia, 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 aleluia. Amen. Perinandro ka isika angataka ny fanahy masina. Angatao ny fanahy masina, ameno anao. Angatao izy. Angatao ny fanahy masina. Saotranao Jesosy any amin'ny fitiavanao. Saotra tompo satria Jesosy tsy ny herinay Jesosy no afaka mandroaka ny fanahy ratsy rehetra, fa ny hery avy aminao Jesosy. Satria ianao no tompony hery sy ny fahefana, ny anjelinao no miasa mandravarava ny favalo rehetra, ka misaotra ray malala o. Tiako ianao ray malala, tiana ianao ray malala, ka misaotra mankasitraka feno anao. Zao Jesosy dia angataka ny fanahy masinao izay. Oka ianao ray malala andefa ny fanahy masinao aminay tsiraray avy. Oka ianao fanahy masina ameno anay. Milanao zay fanahy masina o. Oka ianao ameno anay mitafotafo. Anavao indray ilay fananay. Anavao indray anatinay tsiraray avy fanahy masina. Ianao le fanahy ny iray. Ianao le lehibe indrindra. Ka mangataka anao fanahy masina ameno anay. Feno ianao zay fanahy masina o. Milanao izay. Milanao zay fanahy masina o. Ianao le fanahy ny iray. Le fanahy tsara indrindra. Ary tsisy toanao. Feno ianao zay fanahy masina o. Mba homendrika anatrehanao. Fanahy fiton'Andriamanitra. Oka ianao ameno anay. Anamboatra anay. Anavao anay. Avao zay fanahy masina o. Avao zay fanahy masina o. Eny ianao le mandrakizay eto aminay. Feno ianao fanahy masina o. Aizanay mandeha araka ny sitraponao. Araka izay tianao. Ka misaotra anao fanahy masina. Saotra anao ray malala o. Satria eto aminay mandrakariva ianao. Eto aminay mandrakariva ianao. Eny tsy mafoy anay ianao ray malala o. Efa niteny anao Jesosy fa tsy fonao izahay. Na inona tompo dia tsy fonao izay ka tianay koa anao Jesosy malala o. Ka oka ianao tompo no hitananay mandrakariva satria Jesosy raha izay foana Jesosy dia tsy mahay mitananao. Jesosy io. Eny tompo anao tsy mba mandao anay ianao. Fa zay Jesosy aloha ratsy. Nefa ny tompo rehefa tsy mendrika izay Jesosy dia miala tanteraka ianao. Miala tanteraka ianao tompo rehefa tsy mankatoa anao izahay Jesosy. Ka misaotra tompony amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Ka misaotra Jesosy amin'ny fanahy masinao. Misaotra fanahy masinao. Misaotra fanahy masinao. Oka ianao ameny ny ankonanay tsiraray avy. Oka ianao ameny ny tokantranonay tsiraray avy. Oka ianao hitoetra ao aminay tsiraray avy. Ka misaotra fanahy masina iray. Misaotra makasitraka anao. Midera mankalaza anao. Misaotra fanahy masinao. Misaotra fanahy masinao. Aleluia, aleluia, aleluia. Amen. 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 Saotra tompontsika ny amin'ny tombo zany tapany voalohany ny fibebahana dia tonga dia mametraka veloma aminareo tsiraray avy dia omeko any zokerika zany ny amin'ny toyany dia amin'ny manaraka andraisany dia miona epiany isika. Veloma tompo dia tahin Jesosy daholo tsika tsiraray avy. Amen. Amen. Amen.
Amen. Misaotra ny mama Felicia antsika ny amin'ny fotoana efa natomboka teo zany a, de misaotra ny Tompo a, misaotra ny fanahy masina amin'ny fampibebahana ny tenin'ny Tompo a efa tonga tamintsika teo a, mba tsy ho tonga amintsika zany ny fitsarana. De araky ny teny teo isaorana ny Tompo fa ambaranay eto foana moa zany a fa rehefa manomana fotoana zao izy tsy miresaka fa ny fanahy masina no mampifandray a ny asa ny tenin'ny Tompo tiany hizaraitsika eto zany a, dia isaorantsika ny Tompo. Zao fotoana zao araky ny efa fantatsika zany a de andro Pasika, fankalazana ny Pasika, fahatsiarovana nanoloran'i Jesosy ny tenany ary indrindra nitsanganany tamin'ny maty zany a, ka azo atao mandalo fotsiny aminao, azo atao mandalo fotsiny aminao a na am'zao mivantana ianao zany no maheno androany a, na manaraka rehefa mihaino vidéo a, de aza avela handalo zao fotoana zao a, fa tsy ataontsika araky ny nazavain'ny mpanompony teo a, azo atao fotsiny hoe andro Pasika zao a fankalazana de zao ihany tsika ny hanolontena fa hanolontena ho an'ny Tompo tsika hanavao fanoloran-tena ihany koa. De androany tsika raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao hivavaka tsika avy eo amin'ny farany a, dia atoloro ny tenanao fa ho hitanao a ny voninahitr'Andriamanitra. Raha variantsika ny amin'izao fiainana zao ihany koa dia fotoana koa zao a fanavaozana fanoloran-tena ka dia maharita hatramin'ny farany a fa hiaraka amintsika ny Tompo. Alohan'ny hanazavantsika ny tenin'Andriamanitra hifampahirizantsika dia hivavaka tsika hametrahantsika ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka tsika tompoko. Eny indray a misaotra anao zahay Tompo, misaotra anao Jesosy a satria ianao tokoa no niaraka taminay teto hatramin'ny voalohany a. Ianao no efa nifono anay a, ianao efa manavao anay a, ary le ranao soa dia ampy manadio manavao anay tsirairay avy. Ankehitriny zahay Tompo a te hiaona foana indray a, mbola hifampahery, hifampizara ary raha sitraponao de mbola hibebaka satria tianao zay a ho tanteraka hiditra amin'ny fanjakanao. Zany no tena antony nanoranao ny tenanao teo amin'ny hazofijaliana, de mba hidiranao Jesosy, hiverina ianao satria tsy am'zao intsony ianao no maty na nitsangana tamin'ny maty, fa efa nitsangana tamin'ny maty ianao a, efa any an-danitra ianao, fa hiverina ianao haka zay ianao rery any a. Aoka zahay mba hiomana amin'izany fiverenanao zany a ka dia hitenena araka ny fombanao fa voninkaino zay androany a, aoka tsisy ambarako afa-tsy ny sitraponao a, ary aoka tsisy hoenina afa-tsy ny feonao koa. Tenena Jesosy a fa voninkaino zay a, ary amin'ny anaranao no anaovana izany bavaka izany. Misaotra Tompo. Alleloia. Amen. Amen. De arak'izany a misaotra ny Tompontsika am'zao fotoana zao a fantatsika tsara fa zao zany no antsoina hoe amin'ny mahazatra amin'ny be sy ny maro hoe herinandro masina. Ny fomba indraindray tsika zany manaraka fomba tsisy maharatsy azy indraindray a, fa rehefa ho avy ny herinandro fankalazana ny Pasika de mifady hanina ny olona na manao hoe atao kelikely ny sakafo na tsy mihinana hena na hoe tsy mihinana zavatra mahery loatra, fa vita io a de variana araky le teny teo zany a de miverina indray amin'ny fanaovana isan'andro fa ny tena tsara dia tena hoe miomana ho Pasika isan'andro, zany hoe tena hoe olom-baovao a voadio amin'ny Tompo ny fiainantsika isan'andro. Androany tsika zany a de mbola hitohy a ny amin'ny hoe fanazavana ny amin'ny hoe Pasika. Maninona moa zany no ankalazaina amin'ny Pasika, de inona marina nataon'i Jesosy. Misaotra ny Tompontsika satria efa nazavainy mama Felicia, raha manaraka ny direct amin'ny lakamisy ianao de efa nazavainy teo ny talohany amin'izany hoe herinandro masina nanoloran'i Jesosy ny tenany a, fomba nisamborana azy a, de efa avy eo a de efa nazavainy teo koa hoe inona ny zavatra niseho a, rehefa voaendrikendrika izy a, fa tsara antsika zany mamaky, mila vakiana manko le tenin'Andriamanitra mba tsy hoe tsy mahafantatsika hoe maninona moa zany no ankalazaina amin'ny Pasika, de vakiantsika zany a mbola hamaky ny tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Matthieu a, toko fahafito amby roapolo io, ho vakiantsika ny andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby dimapolo. De avy eo a tohizana kely ao amin'ny Matthieu toko fahavalo amby roapolo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo zany a, ho vakiantsika zany a ahafantarantsika hoe inona ny zavatra niseho a tamin'izany a Jesosy a, zay a nomboana tamin'ny hazofijaliana de nitsangana tamin'ny maty zany. Vakiana zany ny teny amin'ny anaran'i Jesosy a, ao Matthieu toko fahafito amby roapolo aloha, de ny andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby dimapolo. Amin'ny lohateny eto amin'ny baiboliko hoe
ny nahafatesan'i Jesosy. Hatramin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany manontolo. Ary noho ny tokony tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy hoe Eli, Eli, lama sabakitany. Izany hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao? Ary ny sasany tamin'izay nijanona teo raha nandre izany dia nilaza hoe miantso an'i Eli ilay io. Ary niaraka tamin'izay dia niazakazaka ny iray tamin'izy ireo ka nandray sponge. Ary rehefa natsobany ary rehefa natsobony tamin'ny vinaingitra izany dia notohiziny tamin'ny volotara ka natoy ho tsetsefin'i Jesosy. Fa ny sasany kosa dia niteny hoe aoka hoe ho jerentsika na ho avy hamonjy azy Eli na tsia. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny. Dia indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly fa tsitra nizara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Niororo koa ny tany ka nitresaka ny vatolampy. Ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay fanodimandy no nitsangana. Dia nivoaka avy tao amin'ny fasana ireny taorian'ny nitsanganan'i Jesosy ka nakao amin'ny tanàna masina sady niseho tamin'ny olona maro. Ary ny kapiteny sy ireo niaraka taminy niambina an'i Jesosy raha nahita ny horohoro-tany mba amin'izay zava-miseho teo dia raiky tahotra indrindra ka niteny hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Mahagaga ny zavatra miseho ary izany zany tsara fantatsika zany ny zavatra niseho tamin'i Jesosy izay nombona tamin'ny hazo fijaliana. Arak'ilay teny teo zany tsy hamaky betsaka tsika satria lasa lava, fa eto hazavaina fohy fotsiny zany ny amin'io vakian'io dimy amby efapolo amin'ny toko fito amby roapolo amin'ny Matteo. Araka ny lohateny zany dia hoe nahafatesan'i Jesosy. Dia very kely amin'ny anaran'i Jesosy dimy amby efapolo hatramin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany manontolo. Ary noho ny tokony ho tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy hoe Eli, Eli, lama sabakitany. Izany hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao? Efa fahentsika matetika izany fa izay ilay hoe mila zavaina zany fantarina ny ten'Andriamanitra. Mila mivavaka isika rehefa alohan'ny hamaky ten'Andriamanitra. Ka raha mamaky ny baiboly fotsiny ary indrindra amin'ny testamenta vaovao ka mivavaka mafy ianao alohan'ny hamaky ny manontolo zany dia tena hisokatra ny sainao ahafantatra hoe ay ve zany ny tena zavatra niseho marina. Fa tsy miandry zany, marina isika hoe miandry ny mpanompon'Andriamanitra manazava fa ny fanahy masina ny tena manazava. Na mpanompon'Andriamanitra izy niza natao hoe niezaka hoe nianatra ny tenin'Andriamanitra rehefa tsy ny fanahy masina no manazava dia fahalalan'olombelona ihany. Fa ny fanahy masina angatao rehefa mamaky tenin'Andriamanitra ianao fa ho sokafan'ny tompo ny fanazavana ny teny. Eto zany amin'ilay hoe ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy mila fantarina ihany fanisana teo amin'ny jiosy dia manisy izy hoe tsy amby 12 atoandro na amin'ny 2 hariva na amin'ny 2 hariva na amin'ny 2 maraina fa isain'izy ireo amin'ny hoe ora voalohany, ora faharoa. Ny ora voalohany dia ny maraina, ny ora voalohany dia maraina amintsika izao zany ny atao hoe ora voalohany dia ny hoe amin'ny 9 maraina. Mitovitovy eo zany fa tsy tena hoe mitovy mety hoe amin'ny minitra samy hafa fa eo amin'ny 9 maraina eo no atao hoe ora voalohany. Hatramin'ny ora fahaenina ny dikan'izany amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 12 atoandro. Satria manisy tsika zany amin'ny 1, amin'ny 2, amin'ny 3, amin'ny 4, amin'ny 5, amin'ny 9, amin'ny 12 atoandro zany raha ohatra manomboka amin'ny 9 maraina tsika manisy ka hatramin'ny ora fahasivy. Zany hoe 12 atoandro ka hatramin'ny 3 hariva zany dia maizina hozy izy ny tany manontolo. Raha ny tena marina zany 12 atoandro ka amin'ny 3 zany eka tena hoe ao anatin'ny fahazavana zany. Fa tena rehefa nanolotra ny ainy Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana dia maizina ny tany aman-danitra. Eto zany misy fanazavana kely fa tsy hamaky any amin'ny Exodosy raha fantatsika satria izany no tena nanorenana amin'ny Pasika. Afaka mino ianao zany amin'ny vidéo maro izay efa nisy fanazavana teo aloha. Tena nanorenana amin'ny Pasika dia
ny fandalovan'Andriamanitra nanafaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Ezipta. Alohany namonoana ny lamatoa dia ny loza fahasivy dia ny hamaizinana. Nandalo 3 andro sy 3 alina maizina tao amin'ny tany Ezipta. Tsy mifankahita raha mamaky tsara tsika ny ten'Andriamanitra dia nahatsotra ary ny tanana hozy izy dia tsy hitan'ilay olona ny tanany eo aloha eo. Zany hoe tena maizina mihitsy zany tamin'izany fotoana zany fa mbola tsy nino ihany ny Eziptianina hoe hanafaka ny zanak'Israely, fa ny tena hoe nanafahana azy dia namono ny lamatoa izy tamin'izay moa zany fantatsika tsara fa izay tsy teny Andriamanitra hoe tenin'ny Tompo hoe mamonoa zanak'ondry dia atetina amin'ny varavarana ny rano zanak'ondry dia izay tsy nanao an'izay zany na jiosy izy na Eziptianina ka tsy nino koa, na Eziptianina ka nino na jiosy tsy nino ka tsy nanao an'izany dia nandalo ny anjelin'Andriamanitra namono ny lamatoa. Dia ohatr'izany koa eto zany alohany namonoana an'i Jesosy, rehefa tena nanolotra ny ainy Jesosy dia efa nambara tamintsika matetika fa ny ora, ny taona, ny andro dia misy antony hoe 3 andro. Eto zany 3 ora maizina tanteraka. Tamin'izany dia 3 andro mihitsy maizina tanteraka alohan'ny nanafahana namonoana ny zanak'ondry. Eto dia 3 ora tena maizina tanteraka mihitsy, amby 12 ka hatramin'ny 3 hariva dia tena maizina mihitsy ny andro ka zany dia ampahafantarantsika ny Tompo amintsika hoe efa ela ny nanomana ny Tompo zany Pasika zany, ilay Pasika izy zany ilay Pasika, izy hozy izy ilay Jesosy Kristy ilay Pasika matoantsika hozy izy Paoly. Tamin'izany ny zanak'ondry no natao fa eto dia Jesosy mihitsy ny Pasika, efa misy fanazavana zany fa tsy iverenantsika intsony. Dia tena hoe 3 andro maizina. Eto dia tena 3 ora maizina. Indraindray zany misy hoe 3 taona, ohatra 3 taona zany nanomanan'i Jesosy ny ministerany. Rehefa vita batisa Jesosy efa nazavainy zany rehefa vita batisa Jesosy nataon'i Jaona Mpanao Batisa dia nanomboka nandeha amin'izay izy nitory nanao ny asa nandrahan'ny Tompo azy. Dia 3 taona nanomanan'i Jesosy an'izy dia izy nanolotra ny tenany hovonoana ho Pasika io. Ka zany rehetra rehetra zany mila fantarintsika zany amin'ny teny frantsay moa zany hoe misy kôdy, misy zavatra ampifandraisan'Andriamanitra ny amin'ny teny rehetra rehetra izay ambarany eto zany. Izay mahatonga anazy hoe aorina kely hoe nahoana amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra nahoana no dia mahafoy ahy ianao. Any amin'ny Salamo 2:20 andininy voalohany eo zany no efa notenenan'ny mpanao salamo zany teny zany. Nefa Jesosy zany mamerina azy koa eto. Zany hoe voasoratra daholo ny amin'ny izao fanomanan'i Jesosy izao. Dia arak'izay zany hoe 3 ora maizina ny tany aman-danitra dia tamin'ny ora fahasivy Jesosy no niteny an'io zavatra io amin'ny feo mahery. Tamin'izany dikan'izany hoe hanafaka ny Tompo, hanolotra ny ainy izy, hanolotra ny tenany izy ilay zanak'ondry manafaka ny fahotany izao tontolo izao izy dia mila zany fantatsika zany fa zao natao hoe Pasika, tsy ataontsika fandanin'andro arak'ilay teny teo isaka ny Pasika ihany dia iverina indray zany dia mandritra ny taona hanao izay tiantsika atao fa zava-dehibe tamin'ny Tompo io Pasika io ary izy ilay Pasika izay maty ho antsika. Andininy fito amby 20 amin'ny anaran'i Jesosy ary ny sasany tamin'izay nijanona teo raha nandre izany dia nilaza hoe miantso an'i Elia ilay io. Ary niaraka tamin'izay dia niazakazaka ny iray tamin'ireo ka nandray sponjy ary rehefa natsobony tamin'ny vinaingitra izany dia notohiziny tamin'ny volotara ka natohiny hotsetsefin' Jesosy. Amin'ny teny hafa izay manambara an'io zany dia nanandrana Jesosy fa tsy nateliny fa tonga dia narorana satria zavatra ratsy ny zavatra nomena azy zany satria vinaingitra natao tamin'izy fa tsy rano akory satria Jesosy no izay no ny Satana hoe mitady izay mitondra fakam-panahy, mitondra loza faharatsiana ho an'ny Tompo fa zany dia fahasoavana ho antsika satria efa nomanina daholo izany Pasika zany hazavainy zany any amin'ny teny rehetra rehetra izay mbola hovakiantsika moa zany rehefa avy eo maharitra hatramin'ny farany fa mahagaga ny tenin'Andriamanitra fa efa hatramin'izany nanomanany antsika. Tsy ho anazy anie io tsy ho an'i Jesosy nanaovany an'io Pasika io fa ho antsika tsirairay avy dia hitondra ny hotantsika izy mba ho afaka tsika
mba ho tafadio raha tsy ny rano Jesosy tsy afaka manadio antsika dia miofitsika araka ny tenin'ny mpanompony teo ny Jehovah-velona izy fa atao anatin'ny faharatsiana daholo na izay izao ary fa rehefa nafahan'i Jesosy dia manana finoana, manana fanantenana dia manantena fa rehefa ho avy Jesosy satria izay no tena anton'izao zany averintsika amintsika foana fa ho avy Jesosy ho tafiditra ve tsika any an-danitra sa ho tavela etỳ mba tsy eo amin'ny fombafomba fotsiny zany ny ankalazantsika ny Pasika. Dia zay ilay izy hoe ny olona lasa manany ihany araka le teny teo koa efa nolazaina tamin'le farany teo hoe misy olona manany ihany hoe ataovy amin'ny zanakay fa tsy maninona, tsy mampaninona na atao amin'ny zanakay ary ny ozony. Eto zany dia misy miteny mihitsy hoe miantso amin'ny Elia ilay io. Hoe tena hoe manao tsinitsinona an'i Jesosy an'Andriamanitra fa ny tompo dia niteny. Zay zany ilay toetran'Andriamanitra, ny toetran'i Jesosy hoe raha eo mamelà ny heliny fa tsy fantany izay ataony. Tsika dia tafiditra ao anatin'izany. Raha tsy mahafantatra izay ataontsika isika raha mahatsiaro izany ianao androany dia angatao ny tompo hamela ny helokontsika fa tsisy mahafantatra izany tsika mba tsy ho tsika izao no tsaraina any amin'ny elo zany sy any amin'ny avobe. Ho avy ny fitsarana ho vakiantsika izany teny izany fa vakiana tao amin'ny Apokalipsy ny teny hoe misy fitsarana fa na Jesosy rehefa miteny fa izy rehefa tonga etỳ amin'izao tontolo izao dia ao amin'ny fitsarana koa ny antony ahatongavany etỳ koa. Dia 9:10 azafady aminaran'i Jesosy fa ny sasany kosa dia niteny hoe aoka hoe ho jerentsika na ho avy hamonjy azy Elia na tsia. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny. Hitantsika zany fa ataon'i Jesosy miharihary ny fanoloran'ny fanahiny. Azonao vakiana raha mamaky ianao zany amin'ny baiboly dia misy hoe Matthieu 5:10 zany manazava koa ny fahafatesany Jesosy 7:30 any amin'ny Luka 7:20 9:7 dia tohizana kely Jaona 7:20 9:7 afaka mamaky ireo ianao zany ahitanao hoe ninona tokoa ny zavatra niseho koa amin'ny fanazavany ny mpianatra Jesosy zany ny amin'ny zavatra niseho tamin'izy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana. 1:15 aminaran'i Jesosy dia indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly fa tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, niororo koa ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana ka maro ny vatin'ny olona masina izay efa nodimandry no natsangana aminaran'i Jesosy azafady dia nivoaka avy tao amin'ny fasana ireny taorian'ny nitsanganan'i Jesosy ka nakao amin'ny tanàna masina sady niseho tamin'ny olona maro. Mahagaga zany izay ilay teneniko antsika teo hoe rehefa vakiana zany ny teny dia angatrahantsika ny fanahy masina. Mila mamaky matetika isika fa rehefa any amin'ny arak'ilay teny teo ny fanazavana any amin'ny soratra hafa zany tsy vakiantsika dia manazava hoe inona moa zavatra niseho tokoa. Ny anankiray zany amin'ny 1:20 dia manambara sady tamin'ny taloha Jesosy moa zany izay no tena antony nanombohana anazy dia hoe verenana vakio tsara fa ny tena nanendrikendrehana an'i Jesosy zany hoe namonoana anazy dia hoe niteny izy fa hoe ho ravany ao anatin'ny 3 andro ny tempoly izay natsangan'ny mpanompon'Andriamanitra zany ry Solomona sy ny zanak'Andriamanitra ny Jiosy nandritsy ny taona maro dia ozy hoe raha vaky io anatin'ny 3 andro dia atsangako ao anatin'ny 3 andro. Dia arak'ilay teny efa resantsika teo ilay ora sy ny fampitanan'ny ora sy ny andro sy ny volana sy ny taona dia ny olona mieritreritra hoe iza ny havitan'izany fa ny tenin'i Jesosy tamin'izany dia ny nanoloran'ny tena teo amin'ny hazofijaliana ary nitsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo dia zay no tiany ambara fa tsy azo ny olona ary tsy nazava tamin'ny mpianatra sy ny olona maro zany raha tsy tateo aoriana. Dia io no nahatonga an'i Jesosy hoe nombona tamin'ny hazofijaliana tena nahatonga an'i Jiosy zany hoe tena homboy io izy fa zany manendrikendrika manao tsinitsinona ny zavatra nataonay, zavatra vita tanana fa eto zany dia naseho an'ny tompo mihitsy fa rehefa maty izy dia indro izy nitritra ny zara roa ny lamba. Io lamba io dia ny lamba izay efitra manasaraka ny efitra masina indrindra tamin'ny asa fanompoana zany teo tamin'ny asa fisoronana tao amin'ny zanak'Israely tao amin'ny tempoly. Fa tritra io ny dikan'izany tsisy intsony ny efitra manasaraka antsika amin'Andriamanitra. Jesosy no mpanahy lalana, izy no miteny an'izany. Misy olona miteny hoe mpanahy lalana izay koa mino fa
mila Maria koa izy manana lalana. Renin'i Jesosy Maria manady anazy tsika fa tsisy. Jesosy mihitsy ny teny hoe "Izaho no lalana sy fahamarinana sy fiainana, tsisy mankany amiko raha tsy mankany amin'iray raha tsy amin'ny alalako." Fa eto de tritra mihitsy. Zany hoe tsisy intsony ny zavatra hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ary any amin'ny Matthieu 4:1 dia niteny mihitsy Jesosy hoe "Midiro amin'ny efitranonao mangingina aho sisy fanondrainao zay maheno sy mahita anao amin'ny mangingina, izy no hamaly anao." Zany mila mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika fa rehefa mamaky tsika de mahazava mihitsy hoe ay ve ka Jesosy efa nitondra an'izany rehetrarehetra izany fa tsy ambaran'ny olona na mamorona. Misy mamorona de isaky ny andron'ny Paska, de misy mihitsy ny sasany mamorona azo fijaliana de lasa manombo ny tenany, mandratra ny tenany de miraraka rà. Tsy amin'izany tsika tompoko. Fa ny tompo de niantso anao ho afaka. Raha ny zanaka no hanafaka anareo izy de tena ho afaka tokoa ianareo. Aza mamono tena, mampijaly tena, mbola mandatsaka ny ranao fa Jesosy efa nanatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Efa nitenen'ny mpanompony teo, tsisy intsony ny zanak'ondry zay ombona fa efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany ka aoka tsika tsy hanorona zany na hanaraka ny fampianarana diso ny amin'izany. Fa tsisy intsony ny hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. De tohizany hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe "Miororo izy koa ny tany ka nitresaka ny vatolampy." Mahagaga zany. Tamin'ny fotoana io zany Jesosy manko nombona teo Golgota zany ohatran'ny hoe tendrombohitra izy io. De niororo ny tany de nitresaka ny vatolampy. Raha ny olona nijery teo zany, asa hoe iza ny olona nanatrika teo fa hitantsika fa na le kapiteny satria nasaina nisy olona niambina teo sy le miaramila nanao ino moa izy teo filokana ny akanjon'i Jesosy sy nanao name azy satroka tsilo de tena niteny mihitsy. Averiko kely zany tonga de raisiko ambany eo angambany 5:15 amin'anaran'i Jesosy. Ary ny kapiteny sy ireo niaraka taminy niambina an'i Jesosy raha nahita niororo tany mba amin'izay zava-niseho teo dia raiky tahotra indrindra ka niteny hoe "Marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io." Hitanareo lasa niova le fanajany azy. Io lehilahy io zany nataon'ny lehilahy lehibe ny fanoratana eto tena hoe amin'ny soratra izay niteneny hoe tena mpanajana fa tsy hoe le io le arỳ ambadika tary zany hoe manao tsinitsinina an'Andriamanitra. Fa teto tena nanaja izy satria fantany hoe tena zanak'Andriamanitra io. Tsika zany raha androany ianao zany vao maheno hoe hanaraka an'i Jesosy, iza marina le Jesosy arahako, iza marina le Jesosy toriany zareo eto dia mila mino tahaka an'le nataon'ny kapiteny eto hoe tena marina fa zanak'Andriamanitra i Jesosy resahantsika izao. Raha hitentsika ho avy Jesosy haka izay anazy ihany tena zanak'Andriamanitra efa any an-danitra any izy. Tsy androany arak'ilay teny teo isaky ny Paska fanankalazana satria tena fankalazana nataon'ny Tompo io. Ary izy de loha kely eo raha mamaky ianao dia niaraka nankalaza ny Paska tamin'ny mpianatra izy. Fa tena tokony hino fa Jesosy de tena zanak'Andriamanitra. De efa niteneniny koa zany Paoly efa niteny fa raha mino ianao mino an'i Jesosy Kristy de lasa zanak'Andriamanitra koa. Tsy mamenatra zany. Misy olona miteny hoe menatra nareo mirehareha, nareo koa mba misehoseho fa miteny hoe zanak'Andriamanitra fa tsika koa raha nandray an'i Jesosy mino an'i Jesosy de lasa zanany. Lasa mpandova miaraka amin'i Jesosy ny any an-danitra any koa zany. Verena kely zany eo ambony eo 2:12 amin'anaran'i Jesosy ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandry no natsangana. Dia nivoaka avy tao amin'ny fasana ireny taorian'ny nitsanganan'i Jesosy ka nakao amin'ny tanàna masina sady niseho tamin'ny olona maro. Mahagaga zany. Tamin'ny fotoana io raha zavatra miseho zany raha mitantara ianao raha mieritreritra ianao hoe teo akaiky teo amin'ny toeran'le kapiteny sy manodidina teo zany inona re ty maizina ny tany aman-danitra, nitresaka ny vatolampy, nisy niororo tany, reny fa mivoaka ny olona maty. Ny olona maty tao amin'i Jesosy fa tsy ny olona maty rehetra tao anatin'ny fahotana fa fatin'ny olona masina hozy izy. Eto masina kely no teneny fa tsy hoe masina M lehibe zany fa olona masina zany hoe olona tena vonona nanolo tena amin'i Jesosy dia nitsangana, nisokatra ny fasana. Mahagaga ny Tompo amin'io hoe rehefa nanolotra ny tenany izy io verenina foana hoe ny amin'ny Paska tamin'ny
nanafahana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Ezipta, nandalo ny anjely dia maty ny lamatoa, dia nisokatra ny varavarana, ny teny mihitsy ny Farao hoe avelao nareo andeha, avelao nareo andeha fa sahirana manahirana anay nareo. Tahaka izany koa no nanokafa Mosesy tamin'ny teny amin'ny fagagana ny ranomasina. Nandehanany zanak'Israely zany tamin'ny tany maina, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, eritrereto hanafasana ary ny sokafana eto, dia nandeha nitsangana hozy izy tany amin'ny tanàna masina. Mba tsy halava ny fanazavantsika dia any aoriana any raha sitrapon'ny tompo dia mbola hoazavaintsika ny tanàna masina, io ilay Jerosalema vaovao fa ho anitsika. Io ilay tenen'i Jesosy foana hoe any ny fanjakana izay homanina antsika. Izy tsy etỳ amin'ny fanjakana etỳ amin'izao tontolo izao averina amintsika foana, fa ny fanjakan'ny tompo dia fanjakana any an-danitra any. Toizantsika ny Matio ihany, toko fahavalo amby roapolo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10 aminaran'i Jesosy. Izay ilay teneniko teo hoe aleo vakiana mba ho fantatsika hoe inona marina natao hoe Pasika, mba tsy ho tsika zany no mandalo foana zao fotoana zao, fa tian'ny tompo matoa tsika mandalo amin'izao Pasika zao, mbola velona dia mbola misy ny fotoana hozy izy teo hibebahantsika. Fa ny fotoana izay iverenan'i Jesosy dia efa tsisy intsony, efa miteny izy efa tsisy intsony, zao no andro farany, tsisy intsony ny fotoana fa hiandry antsika hibebaka ny tompo matoa mbola omeny fotoana ohatr'izao, fa mbola hifanazavana ny amin'ny Pasika zany tsika vakiantsika aminaran'i Jesosy. Matio toko valo amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny 10 ny ao amin'ny baiboliko zany hoe ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Aminaran'i Jesosy tamin'ny aliny sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy hijery ny fasana i Maria Magdalena sy ilay Maria iray hafa. Dia indro nisy horohoro-tany mafy fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra, nakeo ka nanakodiany vato dia nipetraka teo amboniny. Ny fijery azy dia tahaka ny tselatra ary ny akanjony dia fotsy tahaka ny oram-panala, ary tora-kovitra noho ny tahotra azy ny mpiambina ka tonga tahaka ny maty. Ary ilay anjely dia niteny tamin'ireo vehivavy hoe aza matahotra ianareo, fantatra fa Jesosy ilay nombona tamin'ny hazofijaliana ho tadiavinareo. Tsy ato izy fa efa nitsangana arak'izay efa nolazainy avia, ka jereo ny toerana nandriany. Dia mandehana aingana ka lazao amin'ny mpianiny fa efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary indro mialohanareo any Galilea izy, any no ahitanareo azy indro efa nilaza taminareo aho. Dia niala aingana tamin'ny fasana izy ireo, sady natahotra no faly indrindra, ary niazakazaka hilaza amin'ny mpianany. Nefa indro Jesosy nifanena taminy sady niteny hoe finaritra, ary nanatona izy ireo dia niazona ny tongony ka niankohoka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy, aza matahotra fa mandehana ilazao ny rahalahiko mba hakany Galilea, fa any no ahitany ahy. Hitantsika fa tena tsara, rehefa mamaky tsara zany tsika dia vakiana miadana koa. Misy koa zany indraindray efa mamaky dia maimaika dia ty ohatran'ny adino indray ilay izy, tsy mazava akory, fa efa vakiana miadana dia averina matetika dia mazava mihitsy ny tenin'ny tompo hoe tamin'ny aliny sabata hozy izy raha vao mazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy hijery ny fasana i Maria Magdalena sy Maria ilay hafa. Zany hoe zany dia efa ahafantarantsika hoe tamin'ny andro voalohany, tamin'ny andro sabata, ny aliny sabata, voateny eto daholo zany ny amin'ny fanazavain'ny mpanompony teo hoe mila fantarina mihitsy ny zavatra niseho marina tamin'izany hoe nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany. Eto zany amin'ny lohateny toe ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty amin'ny Matio valo amby roapolo io, hoe tena hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy tary aloha tary ilay vakiantsika teo, dia izy ilay mbola nombona tamin'ny hazofijaliana dia nanolotra ny tenany, nanolotra ny ainy, ny fanahiny. Fa eto izy dia efa nitsangana, efa nalevina izy zany, tsy nivakiantsika ilay izy tamin'ny fotoana nandevenana azy, fa efa nitsangana izy 3 andro tateo aoriana, dia efa nandalo tamin'ny fahafatesana tao anatin'ilay aizina koa. Zany rehetra rehetra zany hoe arak'ilay tenintsika teo hoe 3 andro, sy 3 alina izy nidina tany amin'ny fiainantsika hozy izy any amin'ny boky hafa zany manambara, dia nidina tany izy tahaka ny nanaovana ny Jona hozy izy.
ary tahaka ny nanolorana an'le menarana natsangana teo ambony tamin'ny tany anefitra zany rehetra zany voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra. Tahaka izany ny zanak'olona nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty, nandalo tao anatin'ny fahafatesana, nampitsangana ny olona masina tamin'ny maty. De eto na de ny satria rehefa nalevina izy zany de nasiana varavarana amin'ny vato ngezabe. Any Madagasikara any amin'ny Rova eny de mbola misy vato ngezabe akodia satria zany ny vavahady taloha. Fa tsisy na ireo vehivavy kely zany ry Maria anankiroa ireo tsy ahasokatra ny vato be, fa anjelin'Andriamanitra mihitsy ny midina avy any an-danitra. Jereo mahagaga anie zany avy tany an-danitra ilay izy nanjely, de misy horohorontany foana mahagaga rehefa tonga ny tombo de hatramin'izany misy horohorontany. Mosesy rehefa nihaona tamin'Andriamanitra sy ny zanak'Israely tao amin'ny tendrombohitra Sinay de tamin'ny endrika horohorontany, tamin'ny tselatra, tamin'ny zavatra maro, zany nisehoan'Andriamanitra. De mbola ataony foana zany hatramin'izao. Fa tsy hoe tamin'izany ihany ka misy fanazavana maro ny amin'ny fijoroana vavolombelona, amin'ny vidéo, ny amin'izany hoe fisehoan'i Jesosy zany miseho amintsika izy amin'ny fomba tahakan'izany efa nisehoany tamin'izany. De eto ny anjely hozy izy de niteny izy andiny fahatelo tonga de raisiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fijery azy de tahaka ny tselatra ary ny akanjony dia fotsy tahaka ny oram-panala. Zany tena miseho matetika ary vakiana amin'ny tenin'Andriamanitra, ary zany le akanjo fotsy hanadiovan'ny tompo antsika rehefa hiditra ny lanitra any amin'ny fanjakana any amin'ny apokalipsy zany azonareo vakiana any amin'ny toko sivy amby folo, faharoa roapolo, raika amby roapolo, faharoa amby roapolo efa nisy vakian'ny mpanompony ihany teo. Fa mila vakiana tsy manam-potoana firy moa zany tsika, fa mila mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra mba ahafantarantsika ve izany efa voateny daholo izany ihany kay le fampifantarana koa naseho tamin'i Jaona izay milaza ny amin'ny hoe andro farany ny amin'ny hoe apokalipsia ny amin'ny fanambarana farany. De andiny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy, andiny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy, ary tora-kovitra noho ny tahotra azy ny mpiambina ka tonga tahaka ny maty. Eto de miseho matetika koa rehefa Jesosy ny samborina dia noho ny teniny izy dia tena tahaka ny maty ireo olona nisambotra azy tamin'izany any amin'ny tamin'izy tao amin'ny Getsemane. Zany mampirisika antsika foana hamaky fa tsara mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra rehefa tena hoe vakiana tsara de fantatra. Eto koa zany aseho an'i Jesosy mpanao mihitsy zany fa rehefa ho avy izy, ary zany zavatra miseho rehefa tonga ny fanafahana, fandroahana devoly, ny délivrance, fanafahana amin'ny fotoana rehetra any amin'ny tombo de efa misy zany miseho matetika fa tena lasa tahaka ny maty mihitsy le olona indray mianjera. Ka ianao zany mila mino fa rehefa lovanao ny tompo hampitsangana anao amin'ny maty, hanala ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra tahaka ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia mandalo amin'io fahafatesana io. Fahafatesana ara-panahy moa zany indraindray fahafatesan'ny nofo dia zany tsy maintsy andalo antsika fa engany antsika mba hahita an'i Jesosy amin'ny iverenany. Ny olona masina maty efa vakiantsika teo aloha teo, fa reny de efa hitsangana foana miaraka amin'i Jesosy amin'ny fotoana hatanterahany anazy zany tamin'izy nitsangana tamin'ny maty. Vakiantsika teo zany teo amin'ny Matitiko fahafito amby roapolo. Toy izy nanteny amin'ny anaran'i Jesosy andiny fahadimy, ary ilay anjely dia niteny tamin'ireo vehivavy hoe aza matahotra ianareo, fantatra fa Jesosy ilay nombona tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Zay zany tahak'izay koa ny tenin'ny Tompo amintsika androany hanolo-teny ianao androany raha mbola tsy nandray an'i Jesosy raha te hanavoa fanoloran-tena, tonga amintsika ny tenin'i Jesosy aza matahotra. Fa Jesosy ilay nimbona tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nitsangana tamin'ny maty. Tadiavinao ve izy androany? Fa raha tena mitady an'i Jesosy ianao dia esorino ny tahotra zany fa ho hitanao Jesosy. Raha mihaino tsara ny hira ianao tany am-boalohany dia nanambara an'izany mihitsy hoe nahafoy ny aiko aho, zany ny tenin'ny lohatenin'ny tononkira, fa tena hoe tena tsara io tompo io, aza matahotra hozy izy, nahafoy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena antsika. Andiny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ato izy fa efa nitsangana arak'izay efa nolazainy, avika jereo ny toerana anandriny dia mandehana aingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy
ary indro mialohanareo any Galily izy, any no ahitanareo azy, indro efa nilaza taminareo. Eto zany Jesosy efa niteny, tonga anazy miteny indro efa nilaza taminareo any amin'ny Jaona toko fahaefatra amby folo, toko fahadimy amby folo, fahaenina amby folo, fahafito amby folo, de efa niteny izy. Hatrany amin'ny faha 1 amby folo any ary izy de efa miteny, raha mamaky tsika zany any amin'ny filazantsara ny Jaona, de efa niteny izy fa za ho avy, andeha hozy izy tsy ahita vetivety nareo fa ho avy ahaka anareo. Zao tontolo zao tsy mahita fa nareo zay mino no ahita. Eto zany de niseho tamin'ny ry Maria izy de efa niteny tamin'ny ry Maria koa izy, teneno ny mpianatra zay niaraka tampoka, nanompo niaraka tampoka teo fa hiseho aminy koa zay fandana ihaona any Galily tsika. Zay zany io Galily io azontsika raisina mihitsy hoe ihaona amin'ny toerana ao am-pontsika. Jesosy zany rehefa te ihaona amintsika tsy mifidy toerana mihitsy izy fa azafady tsy hoe mandeha fotsiny am'zao fa mifidy toerana manokana. Eto ny toerana zay ifidianan'ny tompon'ny mpianatra de tany Galily fa tsika dia ao am-pontsika. Hoe ao am-pontsika mandray an'i Jesosy fe ianao te ihaona amin'i Jesosy ve ianao de arak'le efa nitenena teo hoe midira amin'ny efitranona mangina koa fa ny tompo zay mahita anao mangingina hamaly anao. Ao am-pontsika sy amin'ny tokantranontsika, tsika le tempolon'Andriamanitra, zay koa efa notenenina koa zay tsika izao ny tempolon'Andriamanitra, tsika no tian'ny tompo ihaonana. Tsy ary am'le tempoly zay nitritra teo zany le ny inona moa filazana azy, amin'ny rideau moa zany amin'ny teny frantsay fa tsy antsoina ny tompo fa ao anatintsika. Tsika le tempoly de te ihaona amintsika ao am-pontsika. Aza ny fonareo hozy izy aza ny akanjonareo no tsy arina fa ny fonareo, zany hoe ny fontsika mihitsy no tian'ny tompo ho vohaina ka hiditra ao amintsika izy, hiditra ao aminao izy androany dia sokafintsika ny fontsika. Zay zany araky ny teny teo ihaona amintsika tahaka ny tian'i Jesosy ihaonana amin'ny Galily, efa nilaza tam'zany izy tamin'ny mpianatra. Andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy dia niala aingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra no faly indrindra. Zay moa zany rehefa miaraka amin'i Jesosy de hoe mila matahotra no faly. Miaraka amin'i Jesosy ianao na fana de faly fa matahotra. Zay le hoe mila mibebaka foana. Fa raha mandeha amin'ny fahasahiana, misahasaha miaraka amin'i Jesosy koa ndraindray tafalatsaka ary lasa any amin'ny tsihy zany matetika io le lasa hoe fombafomba ndraindray lasa anaram-piangonana, endrim-pivavahana, zay natao hoe religion. Fa mila mandeha am'tahotra nefa faly rehefa miaraka amin'i Jesosy satria izy no manafaka ary ny hazakazaka ilazany amin'ny mpianany. Eto de mbola manazava ihany koa fa efa nahafahan'i Jesosy tsika rehefa natsoiny dia natsoiny izy hoe andana mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Angambany tonga de vakiako satria tara tiana vakiana eo amin'ny andiny farany eo zany, andiny faha 40 ka hatramin'ny faha 20 amin'ny anaran'i Jesosy de arak'izay mihitsy hoe nitenin'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nakany Galily ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany. Ary noho ny nahita azy izy ireo dia niankohoka, nefa ny sasany dia nisalasala. Ary nanantona Jesosy dia niteny taminy hoe efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrona zay rehetra nandidiko anareo, ary indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Zany ny teny amaranan'i Matthieu zany ny ao amin'ny boky izay nosoratany eto. Fa tsika zany de tahaka an'le mpianatra nahita reto irahan'ny tompo hitory ny fanjakan'Andriamanitra, zay no tokony hoe ho sazy antsika aza menatra, aza misalasala fa ilay Jesosy arahantsika de tena velona nitsangana tamin'ny maty fa tsy isaky ny fotoana, isaky ny mpaka ohatr'izay ihany tsika vao hoe indao indray hitady an'ny tompo de hamono zanak'ondry arak'ilay teny teo amin'ny fombafomba hihinana chocolat be na hampijaly ny tenantsika mandratra na amin'ny fomba zay mety hanaovantsika izany fa tadiavy isan'andro ny tompo fa hanafaka antsika izy. Amaranako an'le ao amin'ny Matthieu toko fahavalo amby roapolo zany dia andiny fahavalo hatramin'ny farany hatramin'ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia niala aingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra no faly indrindra ary nihazakazaka hilaza amin'ny mpianany.
nefa endry Jesosy nifanena taminy sady niteny hoe finaritra ary nanatona izy ireo dia niazona ny tongony ka niakohoka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy, aza matahotra fa mandehana ilazao ny rahalahiko bakany Galilia fa any no ahitany ahy. Zay zany eo amin'ny tompontsika, an'olo tena ho an'i Jesosy ianao zany ka aoka ny fontsika no sokafantsika fa te hihaona amintsika ny tompo androany. Hivavaka tsika avy eo hanao vavaka fanoloran-tena fa alohan'izay zany dia mbola misy teny koa zany zay le hoe aleo vakiana ny teny hanazavana ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho tompo-trano mioma amin'ny fiteny malagasy fa mba tena fantatra mihitsy tsika hoe betsaka anie ny zavatra voasoratra ato amin'ity baiboly ity. Antsika no mahay mamaky teny zany dia mahazoto toa mamaky fa raha tsy mazoto mamaky tsika dia eto am-bavaka foana alohan'ny mamaky teny fa manjary ho fitaka na manaraka bokony fotsiny zany zay tenenin'ny olona indray fa mila tsika mihitsy mahafantatra tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Kolosianina toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ihany aloha zany no vakiako. Kolosianina toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra anaran'i Jesosy hoe koa raha niara natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Saina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Fa efa maty ianareo ary miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Rehefa iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy amin'ny voninahitra koa ianareo. Tena tsara mihitsy fa ilay tenin'Andriamanitra rehefa mamaky tsara tsika dia hay hoe izany kay ny dikan'ilay hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia teneny mihitsy hoe koa raha natsangana tamin'i Kristy ianareo, io ilay olona natsangana tamin'ilay hoe nisokatra ny tany mihitsy ary ny fasana, niara-natsangana. Dikan'ilay misokatra fasana tao anatin'ny fahafatesana ianao, fahafatesana ara-panahy, fahafatesana ara-nofo amin'ny fijangajakana, amin'ny fahalotoana, fa rehefa tsangana Jesosy dia ohatry hoe niara-natsangana tsika ao amin'ny Kristy. Kristy dia ilay Mesia, ilay Jesosy Kristy zany Yesoa, ilay Masia, zay no natsangana miaraka amintsika. Dia katsao izy ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Zay ilay hitoriana hoe katsahana ny zavatra any ambony tsy ilay fiaina etỳ an-tany etỳ araka ny tenin'ny mpanompony teo hoe ilay endrika ivelany, ny fitafiana, ny sakafo, ny zavatra etỳ amin'izao tontolo izao fa tena hoe ilay fanjakan'Andriamanitra. Jesosy dia mitoro ny fanjakan'Andriamanitra. Io ilay hoe fahamasinana sy fahamarinana. Izay masina ihany hozy izy nahita an'Andriamanitra sy ny marina ka zay zany hoe katsao ny zavatra any ambony. Ara-panahy io. Io zany zavatra rehetra izany dia hitantsika tsara mihitsy rehefa mibebaka tsika nandroaka ny asan'ny Satana afaka ny diovin'i Jesosy tamin'ny rany dia mangataka ny fanahy masina mba hihaona amin'ilay fanahy masina satria any ambony any ny fanahy masina io avy amin'Andriamanitra io izy dia natsoiny Jesosy miteny hoe ny ray no hanome antsika ny fanahy masina. Dia andiny faharoa aminaran'i Jesosy, saina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Mazava angambany izany tsy hazavaintsika loatra fa efa maty ianareo ary miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Rehefa iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy amin'ny voninahitra koa ianareo. Zay foana no tanjontsika hihaona amin'i Jesosy any amin'ny voninahiny any an-danitra any. Ka dia mamporisika antsika aingane zany izao fihaonantsika izao amin'izao andro Pasika izao tsy hiverina foana hoe amin'ny heritaona indray tsika dia hanao fiainana mandritsy ny fotoana heritaona fa androany dia atolorontsika ny tenantsika dia hiomantsika arak'ilay teny teo sao dia androany ny andro farany hozy izy. Hihaonantsika amin'ny tompo fa mila manolo tena ho an'i Jesosy ianao fa ny ampitso tsisy mahafantatra ny ampitso ny tsirairay avy fa aingane ny tompo hanova ny fiainantsika amin'izao fotoana izao zany hivavaka tsika hanolo tena ho an'ny tompo avy eo fa ho vakiantsika ny ao amin'ny Jaonina toko 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny asa raha sitrapon'ny tompo dia vakiana hatramin'ny faha 1 ambin'ny 20. Tiako mihitsy zany hoe mamaky tenin'Andriamanitra tsika androany fa indraindray tsika tsy mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra fa ny zavatra resahana eto anie ny amin'ny toriteny, ny amin'ny fampaheresana, fampibebahana dia voateny ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity daholo. Ny mpianatra Jesosy ny teny
ry Jaona nefa niteny ry Petera niteny ry Paoly moa zany tena nitety mihitsy ny firenena maro fa eto zany dia hazavaina hoe fa maninona ary zany raha mbola tsy nanolo tena ho an'ny tompo ianao satria hivavaka antsika avy eo dia noho ny tantaran'ny Nicodemusy ho hitanao zany hoe ahoana zany atao hoe fanoloran-tena miaraka amin'i Jesosy zany rehefa nanolotra ny tenany ho antsika izy. Hoeninao eto koa ny amin'izany hoe fitsarana. Ho amin'ny fitsarana zao andalovantsika zao mbola manam-potoana isika fa tsisy intsony ny fotoana ka aoka tsy ho amin'ny fitsarana any amin'ny hafobe zany no isantsika fa eo amin'ny tompo any an-danitra any, any amin'ny apokalipsy efa nivakian'ny mpanompony teo azonao henoina hiverenana ny tenin'Andriamanitra fa tena tsara ny tompo mbola manam-potoana izy miandry antsika Jesosy. Vakiko ihany angamba ny andininy fahatelo amby roapolo ahafantarantsika hoe inona moa zany ny atao hoe Pasika. Verina kely eo zany anaran'i Jesosy hoe no nitao Jerosalema Jesosy tamin'ny Pasika, zany hoe tamin'ny andro firavoravoana, dia maro no nino ny anarany raha nahita ny famantarana izay nataony. Zany hoe Jesosy zany dia mankalaza ny Pasika io miakatra ao Jerosalema tamin'izany aleo mankao amin'ny tempolo zany hajanona daholo ny rehetra rehetra fa rehefa jiosy izy zany dia natsoina hoe dana miakatra any Jerosalema hankalaza ny Pasika. Dia tamin'ny andron'ny Pasika nanomboana an'i Jesosy tamin'izany koa niakatra tao Jerosalema ny olona. Tamin'ny andro nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny mpianatra izay nilatsahan'ny fanahy masina any amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany sy faharoa any dia niakatra tany Jerosalema daholo koa ny olona hanao asa fanompoana amin'ny andro Pasika koa zany. Zany rehetra rehetra zany dia ampahafantarantsika hoe araka efa nitenenin'ny mpanompony teo hoe andro firavoravoana zany ankalazaina Jesosy nankalaza zany fa tsy nisy mihitsy ato amin'ity baiboly ity zany miteny hoe nankalaza teny tamin'ny mpianatra izy hoe tonga ity ny fotoana nahatsiarovana nahaterahako andao tsika hankalaza an'izany. Fa ny olona aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao izy miova amin'ny fanavaozana ny saina. Dia tsy maintsy eto amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo moa zany tohizako tsara dia tohizako amin'ny toko fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy hoe nefa Jesosy tsy natoky azy satria fantany avokoa ny olona rehetra ary tsy nitady olona hanambara olona izy, fa ny tenany no nahalala izay tao am-pon'ny olona. Mahagaga zany fa tsy hazavaintsika fa ianao zany no handinika ny tenin'ny tompo. Andininy voalohany ny toko fahatelo. Nisy fariseo anaran'i Jesosy, nisy fariseo iray antsoina hoe Nicodemusy mpanapaka teo amin'ny jiosy. Nankao amin'i Jesosy izy no nialina ka niteny taminy hoe rabi io fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Hoy ny navalin'i Jesosy azy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zany ao anatin'ny ibebahantsika, ao anatin'ny fanoloran-tena mila ateraka isika raha mbola tsy nateraka teo amin'Andriamanitra ianao zany natao hoe conversion zany na hoe fanoloran-tena dia androany tahaka ny nataon'i Nicodemusy ity fariseo io olona matanjaka sy mahalala ten'Andriamanitra fa zany nanazavan'i Jesosy azy. Andiny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy hoy Nicodemusy taminy ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe moa mahazo miditra ao an-kibon'ny reniny indray va izy ka ateraka? Hoy Jesosy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zany fazavaina eto matetika fa ateraka amin'ny rano sy ny fanahy tsika zany natao hoe batisa amin'ny rano be Jesosy dia natao batisa tamin'ny rano mihitsy atao batisa amin'ny rano ianao zany amin'ny rano sy ny fanahy dia afahana, mila afahana satria misy fanahy maloto koa indraindray manana mahamatotra ny olona. Rehefa afahana ianao dia ny fanahin'ny tompo indray zany no ateraka sy mipetraka ao amintsika dia zany ozy izy no mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy no miteny eto. Andiny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy izay ateraky ny nofo dia nofo ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra dia mitsoka any amin'izay tiany ary renareo ny feony nefa tsy fantatrao izay hiaviany na izay alehany fa dia tahaka izany koa izay rehetra ateraky ny fanahy. Io zany tsy hazavaintsika lava fa io fanahy io tsisy mahita anazy fa efa notenenin'i Jesosy io fanahy io manolo-tsaina hafa io
fanahy masina io a, fanahy ohatran'ny rivotra io a, ohatran'ny afo a. Betsaka ny zavatra isehon'ny fanahy masina amin'ny zanak'olombelona zay tena mitady azy. Tahaka ny sehoiny tamin'ny mpianatra zany tao amin'ny Asan'ny Apôstôly dia hatramin'izao mbola miseho io a. Mila mitady an'i Jesosy tsika fa ho hitanao zany ny voninahitr'Andriamanitra amin'izany hoe fanahy ateraky ny fanahy zany indray zany a. 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Nikodemosy, atao ahoana no hatateraka izany zavatra izany? Hoy Jesosy namaly azy, ianao va no mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay dia tsy raisinareo. Raha ny zavatra etỳ an-tany aza no nolazaiko taminareo ka tsy hinonareo, ahoana ny hinonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra aho? Tsy nisy niakatra avy tany an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Jesosy nolazainy io tany an-danitra tany Jesosy a no nidina, tonga nofo, tonga olombelona dia nanolotra ny tenany. Izy ihany ilay nidina any amin'ny Jaona voalohany ihany dia izy mihitsy ny teny, izy ilay teny tonga nofo dia izy ihany koa zany no ilay zanak'olona efa any an-danitra any izy. Amin'ny Apokalipsy any vakiantsika foana fa izy ilay zanak'Andriamanitra, eo akaikin'Andriamanitra, eo ankavanan'Andriamanitra. 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an-tany efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Zany a, io ilay hoe andro nanoloran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny hazofijaliana sy nanoloran'ny tenany zany a nanomezany ny fanahiny. Efa vakiantsika teo daholo zany a. Dia hozy ny tenin'Andriamanitra izay antsika tsy anjery a, atao hoe fototry ny filazantsara, fototry ny izao teny izao a. Betsaka moa zany ny azo lazaina fa ity anisan'ny teny izay a nambaran'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy hoe, fa toy izao no itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Io a ilay nanoloran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny hazofijaliana amin'ny andro Pasika. Ary raha minontsika androany a, hanavao ny fanoloran-tena dia tena hanana fiainana mandrakizay, tsy fiainana etỳ an-tany fa fiainana mandrakizay any foana. Izay foana no resahantsika. Raha hiresaka eto foana tsika ary a dia hiverina foana io tenin'Andriamanitra io, fiainana mandrakizay, fanjakan'ny lanitra. Izao no andro farany ho avy Jesosy. Izay ihany no ambarantsika fa mila mino zany ianao, mila mino tsika fa raha tsy mino dia tsy hanana izay fiainana mandrakizay zany a. Jesosy mihitsy no miteny izany eto. 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao Andriamanitra mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho tsaraina, fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo satria tsy nino ny anaran'ny zanak'alay tokan'Andriamanitra izy. Fanambaran'ny mpanompo teo zany a, tao amin'ny Apokalipsy vakiana teo iny. Izy zany raha ny teny izy a, tsy hitsara ny zanany olombelona fa hamonjy. Kanefa ny teneniny indray eo ambany eo hoe, fa raha tsy mino ny anarany hozy izy a, dia efa voatsara sady, dia any amin'ny elo, any amin'ny afo be zany ho an'izay olona rehetra tsy mino. Dia inona ny fanazavana an'ilay fitsarana amin'ny anaran'i Jesosy? 15. Ary izao no fitsarana. Io manko mampatahotra ny olona, nareo koa dia hoe misy fitsarana mitsaratsara hozy izy, mampatahotra. Fa Jesosy no miteny eto, fa izao no hoe fitsarana hozy izy a, tonga teto amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Noho ny faharatsian'ny olona dia tsy mety manaraka an'i Jesosy izy. Jesosy dia mazava. Izaho hozy izy, izaho ilay lalana, fahazavana, izaho ny fahamarinana. Fa tsy tian'ny olona izy satria ratsy ny asany. Raha mbola ao anatin'ny asa ratsy zany a, fanahy ratsy hozy izy a, fanahy faharatsiana zany a, ny fahazarana, ny fomba be dia be ny fiteny teo, ny fanompoan-tsampy, be dia be ny faharatsiana izay ao amin'ny olona, asa ratsin'ny olona. Ao anatin'izany tsika dia tsy hahazo an'ilay mazava, dia ao anatin'ilay hoe hahazo ny fitsarana zany. 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra manao ny ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manantona ny mazava, fa andraho ho hita miharihary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manantona ny mazava mba haseho ny asany satria atao ao amin'Andriamanitra izany. Izany teny izany a no
entintsika hanolorantsika tena eo anatrehan'Andriamanitra. Raha tena mbola tsy niray an'i Jesosy mihitsy ianao, zao ianao zany vao maheno, ay ve zany tena tian'ny Tompo hambara? Ay ve zany nanolorany tenany teo amin'ny hazofijaliana? Ay ve zany nahatonga an'i Jesosy hoe mitsangana tamin'ny maty be da be kay ny zavatra niseho a? Aya tonga koa Jesosy hitsara, marina fa hamonjy izy a, mbola misy fotoana, mbola misy fotoana zao mbola tsy tonga Jesosy hiverina, efa any an-danitra any izy arak'ilay teny teo zany a. Misy olona de mbola hoe verina maty indray zany Jesosy androany, satria fankalazana fa efa any an-danitra izy a, fa ny ataon'i Jesosy de ho verina izy a haka zay anazy any. Ary io a tsisy mahalala an'io fotoana io a, arak'ilay teny teo mety am'zao fotoana zao a, mety rehefa avy eo a, na hoviana tsisy mahalala ny fotoana na ny andro izy a, afa-tsy ny ray ihany. Fa miandry anao ny Tompo, miandry anao Jesosy a, aoka tsy hangataka fotoana zany tsika fa raha androany ozy izy a maheno ny feony ianao a, de aza manamafy ny fonao. Ka dia hivavaka tsika, arao ny vavaka zay ataoko eto zany a, ataonay a, ny fanahy masina moa zany no tena nitarika ny vavaka koa. Raha mbola tsy nanolotra tena ho an'i Jesosy ianao dia enga anie androany ianao a de vonona hanolotra ny tenanao amin'i Jesosy. Raha variana tam'zao fiainana zao a, raha ny herikerika koa dia fotoana zao fanoloran-tena mba tsy ho pasika handalo fotsiny zany am'zao fotoana zao fa manomboka zao tsika de tena olom-baovao hiaraka amin'i Jesosy a, de hiaona aminy a, any amin-danitra any a, any amin'ny fanjakana. Dia hivavaka tsika tompoko. Eny ray a, misaotra anao zay nanoloranao ny zanakao ilay tokana, Jesosy Kristy ho famonjena, ho fanafotana anay a. Eny Tompo, androany zay de mahatsiaro, betsaka ny teny a, hatramin'ny fampibebahana, hatramin'ny hira ary de ny teny ianao fa nahafonianao. Kanefa androany zay Jesosy a, raha maheno ny teny a, dia tohina tokoa ny fonay, aoka mba tsy ny akanjonay no triarina araka ny teninao fa ny foko Jesosy a, aoka ianao hiditra amin'ny fo. Eny Tompo, hanaraka zao vavaka zao raha mbola tsy ninain'i Jesosy a, dia ny foko Jesosy a no sokafako ho anao, mandray anao Jesosy a, midira ao am-poko ianao androany, midira ao am-ponay tsirairay avy a, ka mitoera ao am-ponay a, mba tsy satana, satria ny satana tokoa dia manao ny ratsy, ny asan'ny satana de ratsy, zany mahatonga anay a miafina, zany mahatonga anay tsy mandeha amin'ny mazava, zany mahatonga anay tsy mitoro ny filazantsara. Fa androany Jesosy vonona hanolontena ho anao a, ka dia raiso Jesosy a, raiso ny tenanay tsirairay avy, raiso ny fonay a, raiso ny fananay a, mba hainao tokoa no ho velona. Efa miala ny fahafatesana, mba tsy ho takan'i Nikodemosy zay a, fa tena ho saha handray anao Jesosy a, hateraka vaovao, olom-baovao Jesosy a, de tena handray anao a ho zanak'Andriamanitra. Ka mba tsy ho izay zao no tsaraina ho any amin'ny elo, amin'ny fahotana, amin'ny faharatsiana rehetra, fa mba olom-baovao a, esorinao ny fo maloto rehetra, ny fo lofo, ka de fo vato azafady a, de ampidirinao a, soloinao ho fo nofo. Ary ny ranao zay narotsaka ao teo amin'ny hazofijaliana, ampianadio anay tsirairay avy. Ka de olom-baovao zay Jesosy a, ho zanakao a, ho zanak'Andriamanitra, hiaona aminao any an-danitra any. Mbola misy ny fotoana iantsonao anay a, ka de ndreto zay manolotra-tena ho anao, manavao fanoloran-tena ihany koa. Raha variana, tsy mazoto amin'ny famakiana ny teny a, tsy mazoto mivavaka, mierikerika amin'izao fiainana izao a, de andreto zay Jesosy manavao ny fanoloran-tena, mba tsy ho isaky ny andro pasika ohatr'izao ihany a, no hanavao fanoloran-tena fa isan'andro a, de ianao no ho velona sy hiasa ao amin'ny fonay sy ny fananay tsirairay avy. Ka de ny satana sy ny devoly zay efa noroahana teo a, aoka tsy hiverina ao anatinay intsony a, fa ny fainao masina tokoa no hameno a, satria ianao irery ihany no hanjaka ao am-fonay manomboka izao komandrak'izay a. Ka de n'iza nanolotra-tena ho anao androany a, n'iza nanavao ny fanoloran-tena, de ianao no hiasa, ianao no hitahiry a, ary ianao Jesosy a, omba ny tsirairay avy a, ka ho hitanay ny voninahitra ao manomboka izao. Betsaka ny fahagagana nataonao tokoa, hainao ny zavatra rehetra, manala ny fahafatesana ao anatinay ianao, ny nofinay sy ny tenanay a, fa fahavelomana no omenao anay a. Ka de misaotra satria miteny aminay ianao androany a, aza matahotra fa hainao fa nandresy ny fahafatesana. Velona lay Andriamanitra ivavahanay a, velona lay Jesosy Kristy arahanay a, ka de mankalaza anao zay, manome voninahitra anao a, mandresy zay Jesosy mahana anao a, ka de miasà ianao amin'ny fiainanay manomboka izao a, mba izay zao tokoa no hateraka amin'ny rano sy amin'ny fanahy. Misaotra amin'ny fiasanao a, misaotra fa teninao de tsy hiverina foana aminao a, fa hiasa ny mpanomponao tsirairay avy a,
niza ary n'aiza misy azy dia misaotra voninahitra ho anao ihany Jesosy misaotra ny fiasanao, misaotra ny famindrapo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleloia. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika raha ny tena faniriana dia satria hifampahery, hivavaka, hifampahery amin'ny tenin'Andriamanitra, mangataka ny fanahy masina fa any aoriana any raha sitrapon'ny tompo mety mbola ho tanteraka izany mety hisiany mihitsy hoe alim-bavaka raha mbola eto moa izany, tsy fantatsika koa izany fa amin'ny vidéo tahaka izao raha sitrapon'ny tompo mety ho tanteraka izany misy alim-bavaka, misy fiaraha-mivavaka, ny tompo mahafantatra dingane izy manana ny fotoana rehetra anaovany amin'izay ka raha sitrapon'ny tompo dia mbola hiverina eto indray izany tsika amin'ny sabotsy enina isaky ny amin'ny 8 ora alina aty Eropa dia hisoratsika ny tompo amin'ny zavatra tanteraka teto raha tsy nihaino ianao izany hatramin'ny voalohany dia afaka mamerina ny vidéo. Misy vidéo hafa koa izany azonao henoina ny fanazavana rehetra ny amin'ny hoe sitrapon'Andriamanitra amin'izany fanarahana azy izany ny amin'ny fahadiovana, famasinana anatiny sy ivelany, ny amin'ny fanahy masina miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina, ny amin'ny fanafahana mahazo toa fa ny tompo hamaly antsika. Raha te hahazo fanazavana manokana moa izany dia amin'ny numéro telefônina izany amin'izao fiaraha-mivavaka izao misy numéro miseho dia afaka manoratra ianao hamaly anao ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny famparesana amin'izay tiantsika amin'izany fotoana izany. Dia misaotra ny tompontsika dia faly izay mianadahy izany miaraka tamintsika teto androany voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia manao velomanao tompoko amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Amen.